La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Tsy toy ny isan-taona ny fanamariana ny andron'ny Pentecote tamin'ity androany ity tany amin'ny fiangonana samihafa. Tsy maintsy narahana ohatra ny fandraisana hafanana teo am-pidirana, toy izany ihany koa ny fanasana tanana amin'ny gel désinfectant ary voatazona ambonin'izay ny isan'ny mpiangona izay noferana mandrina ny 50. Olona 2 indray no vao marina ny famararin'ny coronavirus eto Madagasikara araka ny tatitra avy amin'ny fitoeram-pibaikona momba ny Covid-19 ivato androany. 12 tamin'ireo hita tao Taolagnaro, eto Antananarivo, Toamasina ary Arivomamy kosa nisy sasany. Ary fara manoloana ny fanamaran'ny flo amerikana amin'ny fiatoan'ny fiara-miasan'ny États-Unis amin'ny OMS, nanao antsoava amin'ity farany ny vondrona Europeana mba hamerina andinika izay fanapa-kevitra izay. Miarahaba tompoko lafinaritra, tompoko vavy, tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao Nikolo amin'ity takariva ity ary manasanao ihany koa azo izany hatramin'ny farany androany moa araka ny efa fantatry ny rehetra dia hitafa amin'ny vahoaka malagasy indray ny filoham-pirenena. Hoarahintsika ny sary rehefa tonga izay fa mandrapatonga izay sary izay dia toizantsika ny atomboka antsika ny fampahalalam-baovao tsy toy ny isa-taona ny fanamarihana ny andro ny Pentecote tamin'ity androany ity, ankoatra ny fepetra manokana ny raisin'ny fiangonana dia nisy ny fanajana sy ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra ho amin'izay fankalazana ny Pentecote izay. Andy hoarahintsika ny fanadihadiana arahana mianta Redjenaivo. Na io aza nivalana retina Covid-19 amin'izao fotoana izao, nanatanteraka fotoam-pivavahana ho fanamarihana ny andron'ny Pentecote, ny ankamaroan'ny fiangonana FJKM. Ny avaka tsy toy ny isan-taona ny fanamarihana, izay tsy maintsy nampifandrindrana amin'ny fandaminana ho fisorohana ny mety ho fianaka ny valana retina Covid-19. Nanomboka teo am-pidirana hatrany anatin'ny efitrano fiangonana. Entitra ny fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana napetraka ny fitondram-panjakana. No an'izay rehetra miditra eto amin'ny fiangonana dia manetsaka an'ity izay efa misy fanafody io. Dia manao ny gel izay isaky ny olona. Manao izy gel isaky ny olona ary mitsapa fanana. Hoarahintsika toy ihany moa ny mahakasika iny Pentecote iny fa efa tonga ny sary amin'izay kabary ataon'ny filoham-pirenena ho an'ny vahoaka malagasy izay ka andeha hoarahintsika avy hatrany. Velona mikasika ny toedrara eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, somary miavaka kely ny fandaharantsika amin'ity alahady ity satria misy ihany koa ireo vahiny izay manatrika izao fandaharana miainga avy ety amin'ny lapam-panjakana Iavoloha izao izay ara-paina ihany koa amin'izao fotoana izao. Miaraka amiketo ihany koa ny mpanao gazety avy amin'ny Viva Madagasikara, Jay Randriamaro, miarabanao ihany koa. Flo miaraba ny namana miora ary miaraba antsika rehetra izay tonga manatrika eto ary indrindra miaraba antsika rehetra any atokantrano ihany koa amin'izao hariva izao. Dia mbola manantitra ny araba ho anao Andriamatoa Flo amin'izao alahady izao. Ya, miaraba anareo Mianada, miaraba ihany koa anareo
vahiny rehetra manatrika etona ato anatin'ny lapam-panjakana ny avoloha. Maro aminareo moa zany ao ny mpandrarà, ao ny mpandalina manokana momba ny vakoka, indrindra ny fomba malagasy, ao ihany koa ianareo akademisianina sy ny maro izay tsy voatanisy fa dia ampitiavana no iarabananareo rehetra. Fa indrindrindra miaraba ny vahoaka malagasy iray manontolo tratra an'izao pentecoste izao. Ny faniritsika dia mba hirotsaka isaky ny isam-batan'olona, hirotsaka isaky ny tokantrano, fa indrindra hirotsaka eto Madagasikara ny fanahy masina. Amin'izao zavatra iainantsika tokoa zao mantsy dia ilaina tokoa ny manamafy ny finoana, satria Andriamanitra dia niteny hoe eo anilanareo mandrakariva aho, fa tsy niteny kosa izy hoe omora ny lalana izay ho diavintsika. Noho izany dia ny zavatra rehetrarehetra atao dia mila arahana finoana, ary izay no iarabako ny malagasy rehetra tsy vaky volo tratra an'izao andro malaza zao dia ny fankalazana amin'ny pentecoste izany. Andriamatofilo, no resantsika voalohany angamba aloha dia mikasika ity ady amin'ny fiparitan'ilay valanaretina coronavirus ity. Omaly ny voaka tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny minisitra fa miditra indray isika ao anatin'ny 15 andro ny ame anara-pahasalamana, 15 andro fahadimy hiatrehantsika sy hiadivantsika amin'ity valanaretina coronavirus ity. Raha nita Andriamatofilo tato anatin'ny ray volana teo eo na tamin'ity herinandro ity ary indrindra Andriamatofilo tena niakatra izay tsy izy ireo taremarika efa tena manodidina ny 500 mihitsy anoany ireo olona vaovao voatily mitondra ity tsimokaretina coronavirus ity. Miahenjana ny toetra rà amin'izao fotoana izao Andriamatofilo, ahoana ny ambaranao mikasika izay? Ya, efa nambarako ombeny miheny fa ny ady amin'ity valanaretina coronavirus ity dia tsy ady atrehan'ny firenena malagasy irery ihany, tsy ady atrehan'ny vahoaka malagasy irery ihany, fa ady io moa teneniko mihitsy hoe ady lehibe, mba tsy ilazana hoe ady lehibe fahatelo maneran-tany, satria dia fahavalo ray no idivan' izao tontolo zao. Tsy misy firenena na dia ray aza tsy voakasika ity valanaretina coronavirus ity. Marina ary ekena fa mitombo ny isan'ny olona tratra sy mitondra ny tsimokaretina eto Madagasikara. Ny zavatra afaka ambara nefa dia tsotra, na dia miakatra aza ny tahin'ireo olona mitondra ny tsimokaretina dia afaka lazaina ihany fa voafehy ny eto a Madagasikara. Ny fifehezana an'io dia efa nilazaiko ombeningeny fa tsy miankina amin'ny fitondrana irery ihany, tsy miankina amin'ny vahoaka malagasy irery ihany, fa miankina amintsika tsirairay avy. Iza moa zany tsirairay avy zany? Ny olom-boatifidy, ny olom-boatendry, ny mponina, isam-batan'olona tsirairay avy dia miady amin'izany valanaretina izany. Marina ny teneninao teo miora hoe miakatra tokoa ary mampanahy ihany koa ny be sy ny maro hoe aiza marina, ahoana marina ny atrehantsika n'ity valanaretina ity. Raha ny atotanisa marina moa dia raha ny androany alahady 1 ny volana Mea dia 770 no mitondra ny tsimokaretina ankehitriny. Raha toa ka telo monja no nitondra ny tsimokaretina io tamin'ny 20 ny volana Martsa, izany hoe 2 volana 10 andro ateo ariny, dia io ny taremarika hitantsika zao 770. Ao anatin'izay dia 790 ny olona sitrany coronavirus eto Madagasikara. Faritra anakefatra no tena mitondra ny tsimokaretina, na ny hoe anisan'ny misy olona be indrindra, dia ny faritra any Matsiatra ambony, ny eto Analamanga, ny any Atsinanana ary ny any Loatra Mangoro. Amin'ireo dia hita taratra hoe ahoana moa ariza no eo andalany mandresy tanteraka an'ity tsimokaretina ity, dia ny any Matsiatra ambony, satria ankehitriny dia raha 7 monja, raha 7 fotsiny
ny olona nitondra ny tsy mikaretina tao anatin'izay rovolana nijiran'io tsy mikaretina io valanaretina io teto amin'ny firenena dia sitrana avokoa ny olona any Matsatsa ambony androany. Ny antony dia inona? Eto moa dia misaotra ny tompona rehetra rehetra satria nanaraka atsaka sy andavanya ny toromarika izay nomeny izy ireo. Fa misy antony faharoa ihany koa, ary eto angamba antsika dia gaga hoe ahoana marina izy ity. Raha hitanareo angamba ny fanadihadiana mikasika ny Artemisia izay anavoaka ny France 24 dia any amin'ny faritra any Matsiatra ambony no amamboly ny Artemisia. Ny akamaroan'ny olona any na dia mbola tsisy ary zao valanaretiny zao dia efa niaro teny tamin'ny alalan'ny tazo tamin'io Artemisia io. Zay zany ny faharoa. Dia ankehitriny dia azoko lazaina fa reto Madagasikara ny faritra champion na tompon-daka dia ny faritra any Matsiatra ambony. Vao niantso ny gouvernora talohan'ny nandeha taty teo dia nanontany hoe ahoana amin'ny fampiarana ny zavatra nataonareo tamin'ny fampiarana ny fisotroana n'ilay Covid organique. Ny zavatra misy dia nilazainy anahy mihitsy fa isaky ny fokotany dia nametraka n'ireny bonboniny ireny amin'ny 5 maraina paraparivon'ny andro ary mitandrozotra mandraparivin'ny andro zany ny olona naka an'izany sy nisotro an'io Covid organique io. Ny tiana lazaina dia zao tsy fanirena ny fanerena ny fisotroana n'ilay vokatra hita ny mpiarika malagasy fa anjarany tsirairay avy kosa no mahatsapateny any andraisany sy isotrony an'izany mba anasitranana ny tenan'izy ireo. Ny zavatra tsikaritra faharoa dia ny akamaroan'ireo olona zay voalaza fa mitondra ny tsy mikaretina ankehitriny dia rehefa natao ny fanadihadiana satria moa misy fisy zay afenona rehefa miditra ny hôpitaly izy ireo dia ny mampalahelo mbola tsy taritsika zao fa ny akamaroany dia tsy nisy naka na nisotro an'izany tambavy zay vokatra eto a Madagasikara zay avokoa. Amin'ny ankapobeny zany dia zay no ny zavatra mitranga raha ny atotanisa aloha no horesahana. Ankoatran'izay dia eto satria rehefa taremarka ihany no resahantsika dia ao anatiny zao 2 volana sy 10 andro nidirany tsy mikaretina teto a Madagasikara zay dia 9 no namoya ny ainy tao anatin'izany na ny maty moa izany. Eto dia mankahery ary miray fo ary miara-mionina amin'ireo fianakaviana namoy ny ainy tao anatiny zao ady zay atrehantsika zao. Rehefa miresaka ady moa tsika dia tsy maintsy misy ny mamoy ny ainy. Misy ny firenena vitsy ny mamoy ny ainy, misy ny firenena betsaka ny mamoy ny ainy zany. Ka eto no resahako dia ny hoe isika eto a Madagasikara dia raha oharina amin'ny firenena hafa dia azo lazaina fa mbola lavitra ary indrindraindrindra zay no ataontsika dia ny hoe niame ny tsy fiparitahan'ilay otrikaretina fa indrindraindrindra zany mba tsy abetsaka ny olona ho laviny zao ady atrehantsika zao. Satria raha ka ohatra fotsiny tsika ohatra hoe ny any Brésil dia 1124 zao no maty tao anatiny 420 ora. Zany hoe efa arivo mahery zany. Ohatr'izany ihany koa ny any États-Unis, any Amerika moa zany dia 1225 nisan'ny maty namoy ny ainy tao anatiny 420 ora. Ny tiako lazaina dia zao mila matanjatsaintsika malagasy ary hoatrehantsika ny fiatrehana an'izao valanaretina izao mba tsy ho betsaka ny lavo an'izy ity eto a Madagasikara. Miteraka fanontaniana maromaro ihany koa avy amin'ny olom-pirenena, fanontaniana avy amin'ny vahoaka izy reto andiam-panontaniana maromaro fa ho atambatro 3 angamba na 4 raha farafabetsany. Anisan'ny fanontaniana apetraky ny olom-pirenena ny hoe tsy masitrana ve zany le tambavy CVO manoloana an'le taremarika anambaranao teo izay hoe miakatra ihany izy amin'ny faritra hafa, maninona no nasiana ny
protocole mialatsiny amin'ilay teny frantsay fahatelo indray raha toka tena mahasitrana marina ny tambavy CVO araky ny fanontanian'ny olom-pirenena ary eo ihany koa ny fanontaniana hoe tsy afaka miaro indray ve zany ny tambavy CVO ary ny fitsinjarana azy ity ve tsy tokony ho aparitaka manerana ny Madagasikara fa tsy ireo faritra efatra izay misy ny fepetra manokana amin'izao fotoana ihany. Ya, ny tambavy vokaritsika na ny CVO dia tsara ho fantatra efa nilazaiko ombenimbieny moa fa tsy tsika teto Madagasikara ihany no nahita an'izy io. Ny tiako lazaina dia efa tamin'ny nisy lay valanaretina coronavirus teo aloha na le hoe SRAS-CoV-1 ny antsika zao SRAS-CoV-2 zany hoe le coronavirus andininy faharoa no atreantsika izao. Fa ny SRAS-CoV-1 dia efa tamin'ny alalan'ny Artemisia no nampiasainy ny firenena sinoa any izy io. Zay zany ny zavatra voalohany. Ny faharoa dia manana protocole anankitelo tsika efa nazavaiko ambenimbeny moa izy io fa izahako fitinina ihany. Ny protocole voalohany dia le hoe bithérapie na ny fanakambanana na fanafody anankiroa dia ny chloroquine sy ny azithromycine. Zay ankehitriny dia nilazainy OMS zay hoe tokony sotomy mandray fa tsy mety izy io. Ny protocole faharoa dia ity CVO nataontsika ity. Ny CVO nataontsika eto dia miteny mihitsy hoe ny CVO ataontsika ity dia tambavy zay efa nilazaina ombeniombeny fa tambavy afaka miaro ny vatana alohan'ny iarovana raha hoe zany hoe à titre préventif sy à titre curatif ny zavatra natao. Mandaitra tokoa le izy fa io moa tsy fanerena ny akan'ny olona satria ny amin'ny hôpitaly dia misy ny protocole nany hoe consentement na fanekeny le olona marary akazy zay vao omenana azy izy io. Zay zany zavatra ara-tsientifika voalohany. Zany hoe ny amin'ny hôpitaly zany dia misy ny olona afaka mandray na tsy afaka mandray, afaka mihinana na tsy afaka mihinana, afaka misotro na tsy te hisotro an'izy io. Zay zany zavatra voalohany tiana olazaina amin'izy io. Ny protocole fahatelo dia nierahana namolavola andro aman'alina efa ray volana sy tapany zao dia isika eto Madagasikara nanisan'ny firenena afrikanina voalohany indrindra zay manolotra ny protocole fahatelo. Inona moa le protocole fahatelo? Protocole fahatelo dia amin'ny alalan'ny injection, fanafody ampiasaina amin'ny alalan'ny tsindrona omena an'ireo zay marary zany izy io. Ka misy reo professora mpikaroka avy ao amin'ny université, avy ao amin'ny Nosy Maurice miara-miasa amin'ny mpikaroka malagasy. Io ihany koa ny klinika zay mitsabo ny cancer na omba miadana moa sika ny filazantsika malagasy zay any États-Unis sy any Thaïlande. Rehefa nandinika hoe ohatry ny ahoana moa ny fomba fivoarany ity aretina coronavirus ity ao anatin'ny vatan'olombelona dia mintso matoky fa io protocole fahatelo zay efa iraha-miasa miaraka amin'ny efa inscrit moa zany izy io ankehitriny amin'le hoe medical trial aty Afrika. Zany hoe efa Madagasikara ny tompon'ireo zavatra ho atao ireo fanafody efa misy izy io fa ny fanambarana an'ireo fanafody ireo no ampiasaina amin'ny vatan'olombelona zany ankehitriny. Tsara no miteny fa ilay fanafody tsindrona zay atao dia vokatra azo efa tamin'ny ela tamin'ny Artemisia. Zay zany zavatra tsara no manamarika an'izay fa tsy hoe fanafody namboaritsika teto Madagasikara fa fanafody efa misy izy ireo dia nataony hoe raha zao ny fomba fisehoan'ilay tsy mikaretina eo amin'ny vatan'olombelona dia ahoana kosa ny atao mba hidivana amin'io tsy mikaretina io. Ka efa manomboka tsika zao ary manarak'izay dia za moa efa niteny foana hoe mila mamiratra ity firenentsika ity, mila mamiratra i Madagasikara, manana ny manam-pahaizana isika, manana ny trakefy isika fa ny firaisan-kinany mila amafisina mba hahafahantsika mampandroso marina an'ity firenena mamitsika ity. Ka zay ny zavatra ho atonga mandeny hoe ankehitriny tsika
manomboka amin'ny afaka roa herinandro eo dia le protocole fahatelo tsy ho atao eto Madagasikara ihany fa ho ataontsika manerana ny Afrika. Ary rehefa ataontsika manerana ny Afrika izy io dia ny dokotera malagasy, ny profesora malagasy no andeha ho any amin'ny firenena maro aty Afrika. Zay aka olona tsika satria zay le essai clinique tsy maintsy manana araka ny filazan'ny scientifique moa dia hoe manana any amin'ny 60 bras any, zany hoe olona 90 ano any zany no atao andrana. Ka tsika eto Madagasikara tsy afaka anao an'izay irery fa tsika zany dia ny profesora tsika, ny dokotera tsika andeha ho any Afrika ary afaka 12 andro dia ho fatatsika hoe tato amin'ny firenena anankiray dia nisy olona 90 natao andrana afaka 12 andro dia ilaza ny mpitsabo malagasy hoe sitrana ny 90. Tato amin'ity firenena ity dia 50 no natao dia 70 sitrana etsetretreta. Zay ny zavatra atao zany hoe isika eto Madagasikara ary ny tenako no namondrona an'ireo mpikaroka zay mpikaroka manokana zay namola vola nikasika ny Artemisia, zay namola vola ny vokatsoa azo avy amin'ny Artemisia. Dia ho hitanareo moa satria ny Artemisia io amin'ny alalan'ny tsindrona zay azo tamin'ny vokatra Artemisia efa misy no manasitrana cancer, cancerna prostate, cancerna poumon sy ny zavatra rehetrarehetra. Donc ao anatin'io zany ho hita hoe rehefa sepotra ny olona dia ahoana ny hitsaboana anazy. Tsy valapatra amin'izay angambany fa tsara ihany ny mametraka sy manazava an'izay protocole fahatelo zay eo anatrehan'ny vahoaka malagasy sy izao tontolo izao. Misy profesora indrindra miaraka amintsika ihany koa manatrika izao fandaharana izao. Nilaza hatrany moa ianao Andriamatoa fa manohana ireo mpikaroka, ireo mpitsabo izay anisany lohalaharana amin'ity ady amin'ny coronavirus ity. Angamba omeko ny fitenena voalohany ny professeur Luca Rakotovao iresadresaka momba ny CVO. Sotrapetsaka Andriamatoa na fitenena mbola merina fiarabaranao Andriamatoa dia miarabantsika rehetrarehetra. Za dia mijoro eto moa zany dia vao antso hitarika le protocole tonga dia atsoroka le protocole anankiroa le atao hoe protocole asa karoka moa zay le voalohany le PP19 zay fatatsika moa hoe CVO ny anarana ankehitriny dia sy le protocole faharoa le fahatelo farany zany le zay le mampiasa zany le fanafody anankiroa zay amin'ny alalan'ny ranom-panafody tsindrona. Za moa zany no anisany ireo atao hoe investigateur principal n'ireo protocole anankiroa ireo fa ny ankapobeny angamba raha ny fanazavana kely ara teknika dia satria dia ameko kely ny ireo mpiara-miasa aminy satria ao anatin'ireo protocole ireo dia misy ny atao hoe responsable scientifique ka tolotra angamba ho an'ny professeur raha Andrianary Velo Joshua Militsona ny fitenenana raha mikasika ny CVO manokana ary ho an'ny professeur Arsène Ratsimbasoa no mikasika le andrana tsindrona tompoko. Faly miaraba Andriamatoa ary miaraba antsika rehetra manatrika izao fandarana izao amin'ny ady amboninahitrytsika. Dia miaraba ihany koa atsika vahoaka ny trano any izay manaraka izao fandarana izao. Raha mahakasika ny CVO no lazaina ngamba no zaraiko roa. Ny ray voalohany dia tsy pasoko anefa malama satria efa naverimberina ombenombeny fa nampiasaina tamin'ireo izay nanaiky an-tsitrapo tao anatin'ny fitsaboana ireo izay marary na nisy fambarana aretina na tsy nisy fambarana aretina ny CVO tany amin'ireo toerana izay misy natokana hitsaboana ny marary ny Covid-19. Ny manampy an'izay ngamba dia tsika efa samy nahita daholo fa tsy teto Madagasikara rery no ampiasaina CVO fa betsaka ireo firenena rahalahy izay nanafatra ary nampiasa ny CVO.
Fa ny lafiny ray faharoa no tena tiako iverenana. Satria nisy ny fotoana na enona nyreo solombavambahoaka indrindra satria androany angamba aloha mialatsiny kely satria lasa miloloha rano rosiny. Eo ny hoe tompona andraikitra mahasientifika nanaraka ny CVO fa izany akory dia tsy manala ny matianina amin'ny sehatry ny fitsaboana. Ny verina matetika angamba ny fanamariana tamin'ny toerana sasany hoe maninona moa no tao Antananarivo ihany nozaraina ny CVO. Fitsika angamba nahita fa nisy ireo district maromaro vitsivitsy tsy ho tany saika eto daholo fa anisan'izany ireo district sarodalana toa ny Marolambo, Iakora, izay nisehony valanaretina hafa ihany koa dia ny valanaretina Tazomoka dia tamin'ireny izay isorana manokana ny nandefasana akoatra ny fitsaboana ny Tazomoka sy ny mpitsabon'ny Tazomoka dia mbola nandefasana ihany koa ny CVO. Ny amaranako azy dia tsotra ary nitodiako satria ny professeur Liko Rakotovao dia matetika henontsika angamba amin'ny télévision izay milaza ihany koa hoe inona ny zavatra tsara ho fantatra mahakasika ny CVO dia ny fanampin'izay angamba dia ny hoe androany ao anatin'izay fitsaboana ataontsika izay dia ampirisihana indrindra isika mpitsabo any amin'ny CSB fa raha misy ny tranga hafahafa mety miseho na kely mety ho vitsy io dia tsara ihany zany ny ahafantarana ny zavatra manodidina an'izay. Fehiny Saotra Andriamatofilo nanasa tamin'izao fandarana manokana izao. Dia faly miaraba antsika rehetra tratry ny Pentecoste tompoko dia faly miarabanao koa Andriamatofilo tratry ny fitsingerenany nahaterahanao, taona nahaterahanao. Raha mikasika an'ilay protocole momba ny fanafody anankiroa izay atsindrona dia nampiantso Andriamatofilo ny ray andro ray hoe misy fikarohana atao fa ianao vitsivitsy izay nanao fikarohana taloha raha araky ny bibliografia maro angamba hoe misy fanafody atsindrona anankiroa reto amin'izao amehany izao dia mandaitra ary mety andaitra amin'ny Covid-19. Dia sadaikatra ihany moa tena satria fitondram-panjakana miantso ny tena sientifika tonga dia inona ary zany. Dia nijerena ilay izy fanafody efa fampiasa andavanandro. Dia amin'ny fanafody fampiasa andavanandro ary efa manana sy hitantsika rehetrarehetra dia hita fa hoe afaka ny aloha tamin'izay. Ny fanjakana zany ny promoteur. Zavatra napetraka ny mpikaroka amin'ny mampikaroka ny tena dia hoe alao anaraka ilay antsoina hoe bonne pratique clinique. Dia nitsangana ny comité scientifique niaraka tamin'izay ary nisy mpanatotosa izay nitendreny ny ministera anankiroa momba izay natao hoe investigateur principaux. Dia nijerena ireo fanafody ireo hoe ahoana no ampiarana azy. Rehefa nandeha araky ny lamina dia soratana ilay protocole dia napetraka tamin'ny comité dédié antsika amin'ny recherche biolojika satria izay natao hoe recherche clinique. Nijerena lafiny rehetra hoe mety atonga loza ve ireo fanafody ireo mety anapoizina ve amin'ny fatra namena azy dia rehefa voajery zany rehetrarehetra zany dia nekeny comité dédié antsika ilay izy ary nijerena koa hoe ahoana ny fomba natsarana azy dia mifampidinika tamin'ireo zoky rehetrarehetra zahay hoe ahoana no anatsarana an'ity protocole ity satria fantatritsika tsara fa andrana natao. Dia eo ampanitsihana sy ny tolokevitra sy eo ampandraisana izay rehetrarehetra izay moa dia mba handehanana lavidavitra azy kokoa dia araka voalazan'Andriamatofilo teo dia tsy ninona tamin'izany fa misy moa fantatritsika tsara reny fikambanana manao review reny ohatra hoe ny panafricaine clinical trial cove izay mijery dia hoe andao apetrakitsika amin'ireny mba handehanana araka ny tokony ho izy. Izany hoe mizotra zany ny fijerena ny fandairan'ireo fanafody ireo amin'ny Covid-19 manaraka ny fenitra ara-tsientifika izay no asa ary izay nisorana manokana satria hatramin'izay zany ary izay nohatra hoe nafinaritra an'ilay izy ary tena manao an-tsitrapo daholo ny olona ao hatramin'izao aloha hoe taloha zany nikaraka hoe aizy ireo mpitondram-panjakan'ireo no tsy manampy amin'ny fikarohana dia hoe ty kosa misy fitondrana hoe manampy fandao ary ianao ty zalahy misy ambadika politika io zay ataony ihany ataony fa ny siansa kosa dia manaraka ny zavatra izy ary hita fa hoe
ary zay ny sorana manokana hoe manaraka zavatra any zavatra atao rehetra ary mino isika fa hoe manaraka an'izay dia hitantsika eo ny vokatra atao eo am-pandaminana zavatra rehetrarehetra. Misy moa miteny efa voatsindro na tseroa tsia ny siansa tompo dia manaraka ny lamina ara-tsiantifika efa manomboka ary eo am-panomanana ny zavatra rehetrarehetra ary mino fa hanomboka tsy hoera le izy amin'ny zavatra atao zay dia zay ny sorana antsika tompo. Zay no andraikitra hoe misy ny promoteur ny fanjakana, misy ny comité scientifique zay maromaro zay ny ao anatiny, misy ny mpanatanteraka, misy ny investigateur clinique ao, misy ny investigateur biologika, misy ireo olona rehetrarehetra amin'ny lafiny fikarohana. Zany hoe fikarohana manara-penitra tompoko. Tsotra betsaka tompoko. Makasika ny fepetra raisina ary manoloana an'izay Andriamatoa Filoha miroso amin'ny 15 andro fahadimy tokoa tsika nanomboka anio zany manahoana ny makasika an'izay raha ohatra ka mazava ny makasika an'ilay fanontaniana totompoko. Ya, ny fepetra raisitsika moa dia araky ny rehefa avy niona tamin'ny Prime Ministre ireo lehibe ny androm-panjakana rehetra dia mitoy ny nameana ara-pahasalamana zany na ny état d'urgence sanitaire eto amin'ny République-ny Madagasikara. Ao anatin'izay dia mitoy ny couvre-feu zany hoe amin'ny 6 ora ka hatramin'ny 4 ora maraina. Ankehitriny dia fantatra fa ny faritra Atsinanana no fantatra fa ivondrona ny ireo olona maro mitondra ny tsy mikaretina ankehitriny. Misy ny fepetra manokana ho raisina manoloana an'izany. Noho izany dia ny voalohany dia mihidy na mikatona tanteraka ny faritra Antsinanana. Zany hoe tsy misy olona intsony afaka ivoaka ny tanànan'ny Toamasina makany amin'ny faritra hafa mba hitsinjovana ny faritra hafa izany fa indrindraindrindra mba hahafahana mife ny tsy mikaretina ao Toamasina sy any amin'ny faritra Atsinanana iray manontolo. Mijanona ny fampianarana rehetra any Atsinanana manomboka rapitso alatsinainy. Zany hoe ny talata moa zany marimarina kokoa satria rapitso moa mbola andro tsy fiasana ary andro tsy fianarana ihany koa. Manoloana an'izany dia mikasika ny Antananarivo. Hita tao anatin'ny fotoana zay niainantsika izay ary tsapako ihany koa ny antsoantsony ny mpandrarà, ny antsoantsony ireo olona manao asa teny ary indrindraindrindra tsapa fa na dia misy aza ny tsy mitandrina sy manao gabararaka dia ny akamaroan'ny olona kosa dia efa manao ny ezaka. Omaly dia nandeha nanao sy nijery teny anivon'ny fokontany teny dia hitako fa ny akamaroan'ny olona dia manao arivava avokoa. Hitako teny an-tsena fa dia misy ny manaraka ny fitsipika sy ny fepetra. Noho izany dia alefahantsika ny fepetra eto Antananarivo. Zany hoe raha hatramin'ny ray ora teo aloha ny fivoahan'ny ireo toeram-pivarotana sy ny ora fiasany ireo mpiasam-panjakana sy ny tsy miankana ihany koa dia ataontsika hatramin'ny 3 ora zany ny atalata ho avy izao. Alefahana noho izany zany ny fepetra eto Antananarivo. Na zany na zany azy nefa dia mila arahana atsakany sy andavana ireo geste barrière na ireo fomba rehetra mba ahafahana miaro ny olona tsirairay avy. Ny any faritra aloatra mangoro kosa dia mitohy toy ny teo aloha ihany ny fepetra rehetra. Ny mikasika ny any faritra Matsiatra ambony kosa dia fisaorana sy makatelona ny tompon'andraikitra rehetra indrindra ny vahoaka any Matsiatra ambony fa voafehy tanteraka ny firongatry ny tsy mikaretina, ny firongatry ny valanaretina ary ankehitriny dia ampitiavana no ilazaina any mponina any Matsiatra ambony fa dia miverina amin'ny andavanandro ny fiainan'izy ireo. Fa kosa
ny famirina olona mihoatra ny 500 ihany izay no tsy azo atao fa ny fiainana andavanandro na io ny mpiasa amin'ny tsy miankina na ny mpiasa-panjakana ny ireo ratsa mangaika amin'ny ministera rehetrarehetra dia miverina miasa avokoa manomboka amin'ny atalata ho avy zao. Zay mikasika amin'ny fepetra amin'ny akapobeany ho arahantsika soapetratsika. Noho izany nefa dia mikasika ny ireo faritra anankitelo dia efa nitenitsika ary amin'ny herinandro ambony io dia hosokafatsika ny laboratoire vaovao eto Antananarivo. Ny fitaovana ny laboratoire zay na ny toeram-pitiliana zay ho an'ny Toamasina koa dia efa tonga ao. Noho izany zany dia tsy maintsy ampitomboana ny fitiliana satria ity valanaretina ity dia rehefa azontsika atao na atao meloa ny fitiliana dia azo atao tokoa ny miaro ny olona rehetrarehetra zay voan'izy ity akoatra n'ireo olona zay nodimandry ireo moa dia tsara ny manamarika va dia olona efa mitondra ny aretina toy ny diabeta izy ireo ka ny olona voan'ny diabeta dia mila arovana manokana. Ny eto dia manao antsoavo ho an'ireo zokiolona na ianareo voan'ny diabeta tokoa na mpiasa-panjakana na mpiasa tsy miankina dia tokony mihitsy tsy mifaneraseraman'olona ary tsy mandeha miasa mihitsy ireo olona mitondra n'ireo tsy mikaretina anankiroa ireo. Eo ihany koa ny olona hypertension zay raha voatratra nyty tsy mikaretina ity dia mora ihany koa ndaozany fahafatesana satria efa marefo ny fiarovana ao anatin'ny vatan'izy ireo. Covid organique sana CVO tambavy azo avy amin'ny raokandro malagasy vokarin'ny Imbra karakaraina amin'ny fomba manaraka ny fenitra ara-pahasalamana. Rano voadio sy voasivana no ampiasaina. Covid organique sana CVO manamafy ny fiarovana ny vatana, miaro amin'ny tsy mikaretina, miaro amin'ny tazo, miaro amin'ny aretin'ny avokafoka sy fahaseporana.
Covid Organics ana CVO dia azo vidina eny amin'ny toeram-pivarotam-panafody. Misy karazany roa ny Covid Organics, vovony atao infusion sy ranony anaty tavoahangy 3,3 centilitra azo sotroina avy hatrany. Fomba fikarakarana ny CVO amin'ny infusette, arotsaka ao anaty rano 3,3 centilitra vao avy nampangotrahina ny infusette iray. Alona mandritry ny 10 minitra ivelany afo ary esorina avy eo. Tsy azo averina fanaina. Fomba fisotro ny CVO, mandritra ny herinandro ihany no hisotroana azy. Ho an'ny zaza roa taona hatramin'ny 5 taona, 12 centilitra na atsasaky ny tavoahangy 3,3 centilitra isaky ny 2 andro. Ho an'ny ankizy 1 taona hatramin'ny 10 taona, 3,3 centilitra na iray tavoahangy isaky ny 2 andro. Ho an'ny ankizy 12 taona hatramin'ny 15 taona, 3,3 centilitra na iray tavoahangy isan'andro. Ho an'ny olon-dehibe, 2 tavoahangy 3,3 centilitra isan'andro na infusion 3,3 centilitra in-telo isan'andro. Ho fanatsarana ny tsirony dia azo ampiana tantely na ranom-boasary makirana. Tehirizy tsara amin'ny toerana maloka, lavitra hafanana sy amandona. Tsara ho mariny fa ny CVO dia sotroina tsikelikely mandritra ny tontolo andro alohany amin'ny 4 ora hariva. Tandremo fa tsy azo sotroiny ny zaza latsaky ny 2 taona, ny vehivavy bevoka sy ny mampinono ary ireo olona rehetra manana tositra ambony tsy voafehy ny CVO. Tsy azo omena ny olona misy tsy fahampian'ny fiasan'ny voa na aty. Ny Covid Organics na CVO dia azo tehirizina mandritra ny 3 volana. Azadino ahotsany tsara aloha vao sotroina ny tambavy CVO. Miray fahasalamana ho antsika rehetra. Covid Organics na CVO, tambavy azo avy amin'ny raokandro malagasy, vokarin'ny Imbra. Karakaraina amin'ny fomba manaraka ny fenitra ara-pahasalamana. Rano voadio sy voasivana no ampiasaina. Maman plus branchée, maman plus connectée. Pour la fête des mères, profitez de 20% de remise sur tous les smartphones Telma. Et la Alpha XS 4G est à seulement 189 milliards TTC. Rendez-vous vite en Telma Shop. Chips indray ary, salto chips voavoatsiro fromage, sady mijery télé. Chips ihany koa, salto chips silisy, salto chips oignon. Salto, craquez la vie à pleines dents. Nisy fahatapahana moa ny fampitana mivantana avy any amin'ny télévision malagasy teo fa iarahantsika izana mampitaina amintsika eto hatrany ny toy-izay raha tonga ny sary mahakasika izay fa raha jerentsika tamin'ny TNU ity dia niavaka ny tafatafa izay nataon'ny filohan'ny repoblika ho an'ny vahoaka malagasy satria nanasa olona maro indrindra ireo siantifika moa zany nitondra ny fanampanazavana bebe koa an'ny tambavy CVO sy ny fepetra ara-pahasalamana rehetra horaisina ho an'ny 12 andro manaraka. Isany noresahan'ny filohan'ny repoblika teo ny mahakasika ny hoe ao anatin'ny 12 andro fahadimy isika amin'ny fihiboana amin'izao fotoana izao fandraisana ny fepetra ara-pahasalamana. Miakatra zany tranga ozy ny filoha teo na miakatra zany tranga satria amin'ny tramin'izao dia tafakatra amin'ny 7 sy 700 no nahitana ny
tsy mikaretina coronavirus teto Madagasikara raha toka telo izany tamin'ny fanambarana ofisialy voalohany ny 20 ny volana martsa 2020 lasa teo araky ny hita ihany koa dia faritra efatra ny tena ahitana izay valana retina izay eto Madagasikara. Ny any Mahatsiatra Ambony manokana dia nambara teo fa voafehy ny valana retina ary nisy moa ny fepetra noraisiny filoha ho an'ny Mahatsiatra Ambony amin'ny maha hoe voafehy ny fianaka ny valana retina ao Mahatsiatra Ambony. Araka izany dia miverina amin'ny fiainana andavanandro raha ny voalaza ny ao Mahatsiatra Ambony teto ary tsy azo atao ny mamory olona mihoatra ny 50. Zay zany no tsy azo atao ho an'ny Mahatsiatra Ambony manokana fa efa miverina amin'ny fiainana andavanandro zany ny any amin'ny faritra Mahatsiatra Ambony noho izay fifehezana ny valana retina izay iverenantsika ho ihany ny fepetra noraisina moa mahakasika ny fianaka ny valana retina izay noresahan'ny filoha teo fa isany nibahana tamin'ny resadresaka teo ihany koa ny mahakasika ny tambavy CVO indrindrandrindra ireo protocole misy 3 izay eo ampiarina amin'ny fandraisana sy ny fitsaboana ireo marary ny tsy mikaretina ireo fa ny protocole 3 ny tena nisany nibahana teo noresahan'ny filoha nyresahana ireo siantifika ihany koa raha ny filazany ny filohan'ny repoblika teo afaka 2 herinandro dia atao manerana ny Afrika ny fampiarana izay protocole 3 izay eto Madagasikara ihany aloha hatreto no mampiasa io protocole 3 io protocole 3 moa dia ny tsinona fa ny fanomezana ny fanafody ireo marary amin'ny alalan'ny injection zany ary misy fanafody avy amin'ny artemisia izy io raha ny fanazavana hatrany. Teo ihany koa ny fandraisana fepetra mahakasika an'ileo district izay nazavainy ny siantifika teo ihany koa fa tsy ho an'ny faritra efatra ireo ihany no nizarana izay CVO izay fa nisy district maromaro ihany koa izay nanaterana fanafody ho an'ny tazomoka ary nisitraka ihany koa izay CVO ho an'ny vahoaka izay fa ny fepetra manokana araky ny noresahan'ny filoha dia ho anatin'ny famehana ara-pahasalamana isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mitohy araka izany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra mitohy ihany koa ny couvre-feu izay manomboka amin'ny 7 alina hatramin'ny 4 sasany maraina moa zany ho an'ny faritra manokana ho an'ny faritra atsinanana manokana dia mihidy tanteraka ny faritra noho ny fianaka ny valana retina satria raha nitatsika tamin'ity herinandro ity maromaro ny tranga maromaro ny olona nahitana ny tsimboka retina atao amin'ny faritra atsinanana izay araka izay dia fepetra noraisiny fitondram-panjakana ny tsy fahafahana mivoaka tsy fahafahana miditra ao amin'ny faritra atsinanana izay ary fepetra manokana noraisina ihany koa ny hoe mijanona ny fampianarana rehetra ho an'ny faritra atsinanana ho an'ny eto Antananarivo manokana araky ny efa nambaran'ny filoha teo dia mandeha ny resaka mandeha ny asa fa mitombo kosa ny ora tsy maintsy anaovana izay raha tamin'ny iray zany ny fetra farany teo aloha dia nahemotra ho amin'ny 3 izay ora izay manomboka amin'ny talata ho avy izao saingy kosa tsy maintsy manaraka ireo fepetra ara-pahasalamana tahaka ny efa hita ombenombeny moa ary efa maro ihany koa ny olona resy lahatra ary maro ny olona no mitondra izay arotava izay ohatra maro ihany koa no manaja ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra izay farany tsotra apetraka ahafahana fehiny ny fiparitahany ity valana retina Covid-19 ity ho an'ny aloatra mangoro araka ny voalaza dia tsy miova ihany koa ny fepetra ara-pahasalamana ho an'ny Mahatsiatra Ambony efa nampitaina tamintsika teo fa efa miverina amin'ny fiainana andavanandro ny ponina noho ny fafehezana ny valana retina ny antoerana zany ankoatra ny fivorovoriana na ny famorina olona izay mihoatra ny 50 iny no mbola tsy azo atao aloha hatreto. Nilaza ihany koa ny filoha fa isy laboratoire vaovao izay hosokafana ampitomboana ihany koa ny fitiliana ary nasiany tsindrim-pe manokana moa fa raha misy ireo olona voan'ny diabeta na manana an'ileny antsoina hoe hypertension ireny dia tokony ho mahay lohatrany ary tsy tokony hivoaka an-trano satria izy ireo dia marefo manoloana ny fiparitahany valana retina ity na izany zany nefa tsy mifidy ny aretina marefo daholo na ny zaza na ny olon-dehibe na ny olona salama tokony hanaraka antsakany sy andavany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra takina sy
ilaina amin'izao ady atrehana amin'ny coronavirus izao. Izay amin'ny ankapobeny no voaresaka teo izana ho ampitaina amintsika ihany moa ny akon'izay raha miverina ny sary fa anoizantsika azy ny fampahalalam-baovao araky ny efa nambaran-teny aloha tsy toy ny isa-taona ny fanamarena ny andro ny Pentecôte tamin'ity anio ity ary na eo aza izay fankalazana ny filatsahany fanahy masina tamin'ireo apôstôly izay dia tsy toy ny isan-taona satria eo ny ady amin'ny coronavirus. Nisy kosa nefa ny fepetra ary raisina hatrany ny fepetra ara-pahasalamana ho an'ny mpiangona tamin'ity maraina ity. Ivrisary mitondra ny fanadihadiana. Na eo aza ny valanaretina Covid-19 amin'izao fotoana izao, nanatanteraka fotoam-pivavahana ho fanamariana ny andro ny Pentekôty, ny ankamaroan'ny fiangonana FJKM. Ny avaka tsy toy ny isan-taona ny fanamariana, izay tsy maintsy nampifandrindrana amin'ny fandaminana ho fisorohana ny mety ho fianaka ny valanaretina Covid-19. Nanomboka teo ampidirana hatrany anatin'ny efitrano fiangonana. Entitra ny fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana napetraky ny fitondram-panjakana. No an'izay rehetra miditra eto amin'ny fiangonana dia manetsaka an'ity izay efa misy fanafody io. Dia manao ny gel izay isaky ny olona. Manao izy gel isaky ny olona ary mitsapa fanana. Dia ny fandraisana anaran'ny olona tsirairay izay tonga mamonjy izao fotoana izao. Zany hoe izay tafiditra ato am-piangonana 500 isa ihany. Fa ny tsy tafiditra dia eny amin'ny toerana izay mihoatra zany no eny amin'ny ivelany. Ny telo izay nanomana fidirana telo amin'ny 7 amin'ny 9 amin'ny 12. Tsy nijanona tamin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana fotsiny ihany. Nizana nampifandrindrana amin'ny toetra rahalalovan'ny firenena ihany koa. Ny toroteny entina nankahirezana ny mpino androany. Ny fiatrehana ny olana sy ny tebiteby zakainy ny zanak'olombelona. Toy izao fa sahiranana teraky ny Covid-19 izao. No isan'ny votra nandritra ny toroteny nanamariana ny fankalazana ny Pentekôty. Tena mifanandrify amin'ny zava-misy ny tenin'Andriamanitra tamin'ity andro ity. Satria ny tenin'Andriamanitra andraisa zao dia ny hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ny tompo, raha misy tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zany fahateraham-baovao zany, fahaterahana ara-panahy zany, fiainam-baovao azontsika amin'Andriamanitra zany no nitoriana ka nankahirezana ny fanahin'ny olona. Satria eto tany dia tebiteby uroro, olana sy fahafatesana mandrakariva aza norentsika ombenombeny. Tsy vahiny amin'izany no fampahalalam-baovao satria adidiny mampahalala an'ireny zava-mitranga ireny. Fa anatin'izany indrindra ny tonga ny fanahy masina mampahery, mampatraka, manala ny tahotra ary mampanantena ny fiainan-danitra, ny fanjakan'Andriamanitra. Nanoferana 500 isaky ny fidirana aza ny mpino azo nanatrika amin'ny vantana ny fotoam-pivavahana. Tsy nasakana ny mpino kristianina namonjy ny fanamariana ny filatsahan'ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly ny fandaminana samihafa. Zava-dehibe eo amin'ny finoana kristianina sy ny fiangonana ny andro ny Pentekôty raha ny fanazabana azo. Dia anatin'ny atao hoe confinement aritsika dia paherezina hatrany ny mpino zany mba tsy hanadino zany fotoana zany satria fotoana dehibe mihitsy zany amin'ny fiangonana. Dia zay no mahatonga ny fiangonana miezaka ny misokatra hatrany ny toroteny zany dia akaherezina foana amin'ny alalan'ny toroteny olona na dia hoe vitsy any ary no afaka makaty am-piangonana. Dia ao ny fiangonana efa manao ny fampitana zany amin'ny Facebook mba ahafahandrehitra mba misitraka izany ary mba atsiaro hatrany izany hoe fiaraha-miankona aty am-piangonana izany satria izany anisan'ny zava-dehibe ho antsika mba tsy hampiena ny finoantsika zany. Fidirana intelo araka izany no napetraky ny ankamaroan'ny fiangonana andraisana ny mpino anatin'izao fanamariana ny andro ny Pentekôty izao. Nisy ankoatr'izay ny toerana natokana teny ivelany andraisan'ireo mpino izay tsy afaka nanatrika amin'ny vantana ny fotoam-pivavahana noho ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Nisy ihany koa ny fanaparitahana ny fizotry ny fotoam-pivavahana tamin'ny tambazotra ny tserasera sy ny maro hafa ho fanelezana hatrany ny afatro ny tompo anatin'izao fanamariana ny Pentekôty izao. Makasika izay Pentekôty izay hatrany dia nakatona ny bord sy ny plage ho an'ny ao Mahajanga manokana tamin'ity androany ity. Eo ihany koa ho an'ny lundi de Pentecôte Rampitso.
entina isoroana ny fiparitahan'ny valan'aretina na izany aza nisy ihany koa ny fitaom-pivavahana tahaka ny teto amin'ny Antananarivo sy ny faritra hafa. Miantarandrinaivo. Cache-bouche elanelana iray metatra. Isan'ny fepetra tsy maintsy narain'ireo olona tonga nivavaka ireo teto amin'ity fiangonana iray eto Mahajanga ity. Saika nisokatra avokoa ny fiangonana androany nandritra ny fetin'ny Pentecôte ary maro ny mpiangona nandritra izay. Anisany miteraka zay moa ny sary ho an'ny fandarana teo iverenantsika ihany koa ny vaovao rehefa aveo fa andeha ary ho arahantsika izay. Resahana naiza izy io ary an'ny olona sasany aza moa lasa adino indray niady goavana zay atlehantsika amin'izao fa lasa mifantoka any amin'ity rovana Antananarivo ity tena votoatin-kevitra ka dia mamela ianao anay Andriamatofiloha mba ametraka fanontaniana aminao mahakasika an'izay rovana Antananarivo izay. Misy milaza fa tsy ilaina ny fananganana ny kianja masoandro amin'izao fotoana izao ao anatin'ny rovana Antananarivo ao voaresaka fa manosiosy ny vakoka ny fananganana izany, manosiosy ny asin'ny andriana, mialatsiny amin'ny fitenenana mampiditra ny architecture na ny tao-trano romanina eto Madagasikara ianao hoy ny resaky ny olona zany misy ihany koa anefa maro ny malagasy miresaka fa efa ela no tena voaosihosy tokoa zany asina ny resahana rehetra izany na tamin'ny andron'ny fanjanahantany na tamin'ny andron'ny vanim-potoana amin'ny repoblika dia efa voaosihosy zany tahaka ny hoe raha tsy ilaza fotsiny araka ny ambaran'ny olom-pirenena hoe nafindra ny taolam-balon'ny mpanjaka, ny dorana ny rova atao toerana fifohana rongony, mialatsiny amin'ny fomba fitenenana fa resaky ny olom-pirenena no entintsika eto ny eo atokotany lapan'ny Manjakamiadana ao amin'ny rovana Antananarivo ao. Manahoana ny hevitrao Andriamatofiloha mahakasika izay rehetra izay? Ya, mahatonga antsika niova kely ny endriky ity fandaharana natao ity androany dia natao mihitsy nasaina ny olona rehetra zay mpandalina ny tantara ato anatin'ny ty lapo ity androany. Eo ihany koa ireo olona maro zay historien nampahay ihany koa ny tantara ary maro ny olona ato na tsy mitovy hevitra azy satria rehefa misy tokoa mantsy ny olana dia aleo mifampiresaka, aleo hofantarina hoe inona marina ny zavatra tiana apetraka sy tiana atao eto amin'ny firenena, tsy mikasika ny rovan'ny Antananarivo ihany fa mikasika mihitsy ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny. Ny zavatra zoina angamba ny voalohany indrindra dia aloha iverenantsika kely ny tantaran'ny Madagasikara. Tsy hiditra tany amin'ny tantarany ampanjaka na ny mpanjaka rehetrarehetra mifandimby aloha fa hiditra fotsiny amin'ny tantara ankapobeny. Dia raisiko teo amin'ny nanafian'ny mpanjaka, ny mpanjanaka, nanafian'ny mpanjanaka any Madagasikara zany. Zany hoe tamin'ny taona 1920 sy 1910 no tonga teto ny daroka na nanapoka ny tafondro teo amin'ny rovana Antananarivo ny mpanjanaka. 420 taona taty aoriana, zany hoe tamin'ny taona 1970 no anaverina tamin'ny Madagasikara indray ny fahaleovan-tena. Rehefa naverina amin'ny fahaleovan-tena
dia tsy naverina tamintsika ny nosy malagasy. Tsara ihany mampatsiahy an'izany tantara zany. 80 taona atsy aoriana, amin'izao taona 24 zao dia anamarika ny faha 80 taona niverenana ny fahaleovan-tenitsika. Ny obanjintsika zany zao dia ny 80 taona manaraka. Vao migadina ny taona 124 dia mibanjintsika any amin'ny 80 taona manaraka. Madagasikara toy ahoana no tiantsika hita eto amin'ity firenena ity. Madagasikara toy inona no tiantsika apetraka ho an'ny taranaka faramandiny. Zay ny zavatra fantaniana mba tiako apetraka. Ny ay fa fantatro. Madagasikara ho reharehany malagasy. Madagasikara mijoro amin'ny mamalagasy azy. Ary ny tenako manokana dia anisan'ny tiany tantara, ny tantarany ty firenentsika ity, miraikitra ao am-poko ny fitiava-tanindrazana, ny fitiavana ny malagasy, sy ametraka ny tantara ho an'ny taranaka faramandiny. Any debatsika tokony atao. Ny resaka ianao teo izay mikasika ny hoe rova n'Antananarivo. Ao anatin'ny rova n'Antananarivo dia misy ny lapa ny Manjakamiadana. Ny zavatra tsara ho fantatsika angamba ny ao anatin'izay dia alao ho tsahivina kely ny tantara mba tsy ho diso fahavalo isika, mba tsy ho diso hevitra isika ao anatin'ny zavatra tokony ho atao. Mizara telo ny zavatra tiako zaraina amin'ny malagasy raha ohatra ka hiresaka ny rova n'Antananarivo isika. Ny ara-kolotsaina, ny ara-pomba sy ny ara-tantara. Zay ny tiako fampizaraina amin'ny vahoaka malagasy. Ny teny ianareo tao na rehako ihany koa ny antsony olona hoe fa maninona no architecture romane no apetraka ao anatin'ny tikanja masoandro ity, raha zay ny tiana olazaina. Eto zany dia te hifampizara fa ny fanarenana n'io lapany Manjakamiadana io, ny fanatsarana ny rova n'Antananarivo io dia toy ny afo miredareda atao am-poko ary tiako apetraka sy ho zaraina amin'ny vahoaka malagasy. Raha iresaka tsika momba ny architecture dia zao angambany. Alao ho fantatry ny maro ny tantara. Voalohany dia tamin'ny andro ny Andrianjaka, tamin'ny taona 1610, 1610, ny mpanjaka Andrianjaka no nanorina ny lapa voalohany tao anatin'ny rova n'Antananarivo dia ny lapa ny Besakana. Natao tamin'ny hazo iray manontolo izany lapa izany. Dia ny dimbiasany Andrinampoinimerina dia nametraka koa Andrinampoinimerina amin'ny ny lapa izay tsoina hoe Mahitsy Elim-panjaka. Rehefa avy eo rehefa nitondra i Ranavalona voalohany dia hitantsika angambany fa teo no nipotra ny lapany Manjakamiadana. Malagasy ve nanao ny lapany Manjakamiadana? Malagasy ve no nanao ny tao-trano na ny architecture any Manjakamiadana? Tsy ny valiny. Jean Laborde, architecte frantsay, no nanao ny Manjakamiadana voalohany. Natao hazo izy io tamin'io endriny amin'izao tsika miteny io, hazo tamin'izany fotoana izany, satria i Ranavalona voalohany dia nilaza fa ny tao-trano dia tsy maintsy atao amin'ny akora velona, izany hoe amin'ny hazo, ary natao didy mandalana mihitsy fa hazo ihany no azo anaovana ny trano ny vahoaka malagasy teto amin'ny firenena malagasy iray manontolo. Ary matetika ary moa tsika rehefa miteny, rehefa mamangy, rehefa misy razana dia hoe andeha ity ray aman-dreny ity
ivoaka amin'ny varavaran-kazo ary hiditra amin'ny varavaram-bato. Ny vato zany a dia natao ho an'ny fasana, ary raha mahitsika angamba zao tsy mahita fasana azo, fa ny fasan-drazana rehetrarehetra dia vato na any ambanin'ny tany avokoa amin'ny ankapobeany. Nefa rehefa tonga ranavalona faharoa dia novainy tanteraka namafisiny ny manjaka-miadana, na resahantsika hoe manjaka-miadana faharoa, dia nifonosiny ranavalona faharoa tamin'ny vato ny manjaka-miadana. Fanontaniana napetraka hoe nanitsakitsaka ny fomba malagasy ve zany, nandika tanteraka ny didy amban-dalàna napetraka ranavalona voalohany ny zavatra nataony ranavalona faharoa. Ilaina fidikevitra ve zany amin'izao fotoantsika izao, sa ny afa-patsiahivana fotsiny nataoko fa tsy ametraka ady hevitra ny tenako satria dia natao vato. Fa mitentsika teo hoe iza moa ny arsitekta nanao an'izany manjaka-miadana faharoa zany? Malagasy ve? Tsia ny Valiteny, satria dia James Cameron, arsitekta anglisy, no nanao an'io lapany manjaka-miadana faharoa io zay natao sy mifinosina vato. Ny lapa rehetrarehetra ny fandimby tao dia arsitekta avy any ivelany daholy, vazaha daholy, satria rehefa tonga koa Rasoerina dia nanao ny lapa indray izy lampa manampisoa. Dia ny lampa manampisoa dia arsitekta anglisy ihany koa nanao azy, ary style anglisy mihitsy letrana, satria dia William Paul zay ny anaran'ny arsitekta nalainy mpanjakavavy Rasoerina. Fa tonga koa radama voalohany dia nanao ihany koa izy ny lapa tranovola zay hitantsika eto amin'ny sary eto. Gasy ve nanao an'ny lapa tranovola, nanao ny sary, nanao ny tao-trano? Tsy akoa ny Valiteny. Arsitekta frantsay Louis Gros no nanao an'ny tranovola. Ny tiana lazaina zany dia zao, anazavintsika hoe iresaka mikasika an'io kianja masoandro io ankehitriny, fa ny zavatra tiako hozaraina amin'ny boaka malagasy fotsiny dia zao, tiatsika ve ny amerina ny ampo maha-malagasy atsika? Tiatsika ve ny ampiaina ny taranaka afara mandimby atsika ny tantara ny ainanareo mpitondra, mpanjaka, ny fandimby teto amin'ny firenena? Tia fivoarana ve tsika sa hijanona amin'izao? Ny antony mampanontany anahy zany mantsy dia zao, raha may io lapany manjaka-miadana io tamin'ny taona 5 tamin'ny asabotsy fa 9 novambra, dia ankehitriny-tsika amin'ny taona 20 manana ny finiavana hoe tsy maintsy vitaina ao anatin'ny fotoana fohy mba hanamariatsika ny fandresentsika vaovao indray, ny dingana vaovao rehefa naverina amintsika ny fahaleovan-tena, hiditra amin'ny 90 taona manaraka tsika dia ndao ametraka tantara vaovao, avalina amin'ny tantara tany ariana, ampiainana ny taranaka afara mandimby, fa hovitaitsika ny lapany manjaka-miadana. Zavatra roa no hosarahako anatin'izay. Ny lapa ny manjaka-miadana dia averina toy ny endriny teo aloha. Inona moa le endriny teo aloha? Ny endriny teo aloha, ny gorodona, ny temitra, ny varavarana, zany rehetrarehetra zany dia nalaina avokoa hoe ohatry ny ahoana ny temitra tao, iza ny orinasa tany a Frantsa nanao an'io, satria tany Frantsa natao, dia nolazaina hoe afaka mba apetraka reo ve mba averinay ho toy ny ity io lapy io.
za dia milaza aminareo fa na dia betsaka aza ny mitsikera satria ny fitsikeranany ataontsika hoe raha tia fandrosontsika dia manaika mifanometanana miray foa miray saina amin'ny fanarenana nyty firenentsika ity ny tsikera atao tsy vozao ihany satria io indray zany ray hiditra indray tsika miresaka faharoa lafin'ny faharoa zany nytiako lazainy satria teo moa ianao ny teny dray hoe manahoana manaraka ny resaka architecture ave fa mbola misy zavatra piky kely amin'izay jerevy daholo ny sary ohatry ny ahoana amin'ny fomba fitafin'ireo mpanjaka ny fandimby jerevy hitanareo antsara ny fiakanjon'ny ranavalona voalohany ny fiakanjon'ny radama faharoa ny fiakanjon'ny rasoerina ranavalona faharoa sy fahatelo fa akanjo mirebareba tsy fitafy malagasy za tsy miteny hoe arivo mamalagasy tazomitsika ao anatin'ny raha tsika ohatra tsika tsirairay avy ny raha mikorina ao anatintsika dia malagasy tazomitsika mamalagasy atsika fa zany koa tsy miteny mihitsy ny hoe tsy andeha ampiasa ny teknôlôjia vaovao tsy andeha ampiaina amin'ny taranaka faramandimby ny tantara zay ny ainan'ireo mpanjaka ny fandimby ireo hofaranako ny resaka mikasika ny architecture ary mba tiako satria ny sasany mantsy dia ilaza hoe manaonao foana isika tsy atoboko ilako tsiny ilako fondro ilako satroka ary avadiko impito ny lelako vo iteny a eto anatrehan'ny voaka malagasy ray manontolo fa tsy manaonao foana isika ny zavatra rehetrarehetra natao dia efa nydoniana nakana hevitra ary alohany nanaovana nioa ny anarenana nioa lapany manjaka miadana io alohany kitihana nioa rovana Antananarivo io dia efa nisy antso nataon'ny ministera hoe nareo rehetra zay manan-kevitra dia afaka mifampitafa mifampidinika inona ny sosikevitra avy any aminareo hofaranako amin'ny resaka architecture ny farany ary tiako mba aseho eto amin'ny écran eto hoe lay kianja masoandro dia nalaina tamin'ny style zay ohatrany ty moa nalaitsika tamin'ny style zay nanaovana any lapa any manjakamiadana raha hitantsika io ngamba ny fasady io lapa ny manjakamiadana io dia jerevy tsara lay voto reo io afaka mijereny tsika rehetrarehetra fa io voto io ihany no nalaitsika natao tamin'ny kianja masoandro dia ondray raha alefatsika indray ohatry ny ahoana ndray ny kianja masoandro zao io ambony io ny lapa ny manjaka miadana ary io ambany io ny kianja masoandro inona moa ny mahasamihafa an'izao fantanina fotsiny tiako apetraka zany hoe ny architecte nanao azy dia nylazaina mihitsy hoe aza atao mifanalavitra amin'ity lapany manjaka miadana ity ny kianja masoandro zay apetratsika eto akaiky ho resahantsika eo rehefa aveo moa inona ny vokatsoa mety ho azontsika amin'izany faharoa dia misy ihany koa ny lereo ankaingony ty na ny frise supérieur zay hita amin'ny lapany manjaka miadana dia hitatsika eo akaiky io ny frise supérieur hita amin'ny kianja masoandro architecture daholo no resahantsika eto ny tiako lazaina dia tsy manaonao foana isika fa manaja ny kolotsainy mitazona malagasy atsika voalohany manaja ny fomba zay napetraka ny olona mpahay tantara eto amin'ny firenena ary manandratra ny tantarantsika malagasy atsika zay ny zavatra natao mbola misy ihany koa ary hofaranako amin'ity ny reo andry na ny poteau na ny arka zay hitatsika eo io ndray neny manjaka miadana dia raha jerevantsika indray ny andry ny arka na ny poteau zany
eo amin'ny kianja masoandro a dia hitantsika fa tsy mifanalavitra. Ny resaka rehefa tiana asarotina dia na ny zavatra mora azy a lasa sarotra, na ny zavatra mety dia lazaina fa tsy mety. Zay ny zavatra tiako lazaina amintsika. Mety isy laza ny sasany hoe ka nataonareo béton io tsy mety amin'ny fomba ny anaovana béton azy. Dia gaga fa ny olona nanomboka ny asa tamin'izany noa manana anjavatra tao ankehitriny. Ilay kianja masoandro io aloha mbola ho finosina vato granity eto a Madagasikara. Zany hoe hitovy tsy ary fanakaiky tanteraka amin'ny lapan'ny Manjakamiadana izy io. Miteny ny sasany hoe ka le izy a le béton mihitsy lasa mivadika any indray mantsy le resaka vita iny ny architecture. Miteny indray ny sasany zao ny hoe lay a béton mihitsy ny tsy mety fa fadin-drazana ny manisy béton ao, tsy manaraka ny fomba ny fanaovana béton ao. Dia izay hoe mifakafakanay tsara talohany nanaovana an'io fa ny lapan'ny Manjakamiadana marina mihitsy zany tsisy béton mihitsy tao amin'ny lapan'ny Manjakamiadana. Azony tao dia mifinosina vato ary isaky ny rihana dia azo avokoa fa rehefa may dia niotsaka daholy. Kehitriny eto amin'ny sarika ny olona ary zay ny teneniko hoe marina dia ny marina ihany. Misy boky natao milaza hoe inona avy ny asa efa vita tao, isorana ho an'izay nanao ny asa efa vita tao. Fa isika malagasy raha ho lany andro amin'ny fiadiana hevitra eto tsy androso mihitsy ny firenena. Mila fanazavany ianareo, misy solotena ato ao ny akademisianina mijoro eto an-tenanareo andro any hitora ny valiteny. Raha misy milaza hoe tsy fadin-drazana manota fady ny mametraka béton ao dia mba te an-tany hoe iza zany ny tena nanota fady, satria zao isika mpitondra ankehitriny dia amerina ny lapan'ny Manjakamiadana araka ny endriny teo aloha. Fanamby apetrako zay. Zany hoe tsy nikitika, tsy nitondra zavatra ny faminao fady amin'ny fomban-drazana ao anatin'ny lapan'ny Manjakamiadana. Zany hoe manarina ny lapan'ny Manjakamiadana ary manorina zavatra vaovao ao anatin'ny ny ametrantsika ny kianja masoandro. Miresaka béton tsika eto ty masehoko atsika. Zao ny zavatra misy natao ao anatin'io lapy io. Natao béton daholo ny ao anatin'io lapy io. Ary ny fondation-n'io zay ny zareo ihany fa hatrany amin'ny 20 metatra béton daholo avokoa ny zavatra atao anatin'io. Tsy tsika zao nanao an'izany béton zany. Tsara ny mahafantatra an'izay. Rehefa nijerevana ny zavatra misy sy ny tantara ao anatin'ilay izy dia namaky an'ilay boky dia zao mihitsy ny soratra ao anatin'ity boky ity afaka jerevana zareo ao anatin'ity le boky nataony nendahako mihitsy moa le sary io nasiko hoaniny izy io hoe les piliers du rez-de-chaussée en béton, un matériau accepté et même recommandé par la charte d'Athènes. Dia manontany fanontaniana hoe rehefa olona hafa zay zany manao an'le béton dia tsy mamofady. Fa rehefa olona hafa ny manao an'le béton dia mamofady tsy fadin-drazana. Fanontaniana fotsiny apetrako fa atsika rehetrarehetra no mamaly an'izay. Iverina kely ao amin'ny kianja masoandro. Ao anatin'ilay page 108 ihany. Ho anareo zay manana an'ilay boky. Boky nosoratany zareo io fa tsy zako no namorona an'io.
dia milaza ao anatin'ity fitiniko le izy on l'apprendra to dia fitiniko que la résidence masoandro de Ranaval 3 s'érigit sur des fondations en béton à la romaine. Zay boky nataony zareo hoe ny fondation tamin'ny Kianja Masoandro dia efa fototra natao tamin'ny béton ary tamin'ny fomba fanaony romanina azy no nanaovana an'io Kianja Masoandro. Io lapa masoandro lapa masoandro zay nataontsika Kianja Masoandro ankehitriny ho azavaintsika eo misimisy ny mikasika an'izay rehefa avy eo fa manjary lasa za no miteny rehereto satria zavatra miredareda ao am-poko ary miraikitra ao anatin'ny rahako ny fomba mba ampiainana sy ampandroso an'ity fireneny ty tsy tsiko zao mihitsy tsy ny tenako zao mihitsy no anao foana vahoaka malagasy tamin'ny voalohany volana aogostra 2024 dia nanao fanambarana ofisialy ny hoe irotsaka ho filoham-pirenena ary nanolo tena ho an'ny Madagasikara. Zany fanoloran-teny zany zavatra masina loatra. Ny manolo tena dia ohatran'ny masera, ohatran'ny pretra, ohatran'ny mitondra fivavahana maro isan-karazany, manoka tena izy ireo ho an'Andriamanitra. Ny tena koa dia efa nanolo tena ho an'ny Madagasikara mba hanavitra n'ity fireneny ity. Tsy za mihitsy no andeha ametraka tantara ratsy eto amin'ity tany masina loatra diavintsika ity. Ireo olona rehetra zay mitsikera milaza aminareo ho azavako eto ny antony anaovana an'io rehefa avy eo fa ny ankamaroany ireny olona rehetrarehetra ireny dia ankatelina isotro rehefa vita somatsara io rovany Manjakamiadana io. Fiteniko miteny hoe ataoko amin'ny teny frantsay dia avadiko amin'ny teny malagasy. Si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu comprendras plus tard. Raha misy zavatra tsy azonao androany dia ho tsapanao ary ho fantatrao ny antony anaovana an'izao zavatra rehetrarehetra zao afaka fotoana fohy. Anisan'izany tsika dia manarina. Manarina, manangana foana. Raha toa ka mahita amin'ny taona 2017 ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo nanangana an'izany tsika ary vita somatsara. Tsy hoentitsika any an-trano fa apetraka ho an'ny taranaka faramandidy. Ankehitriny efa ela no naniry mba hametraka sy anangana indray. Amelona indray ny am-po-pirenena, amerina indray ny fitiavan-tanindrazana, ampiray atsika malagasy an'io rovana Antananarivo io. Ankehitriny raha tamin'ny taona 570 no may kila firehatra lavenina sisa ny lapan'ny Manjakamiadana amin'izao akatoky ny fankalazana ny faha-enimpolo taona ny iverenan'ny fahaleovan-teny zao taona 2024 dia ho averintsika ary ho reharehan'ny malagasy izany rovan'ny Manjakamiadana zany. Raha mbola misy fanontaniana tianareo apetraka ao anatin'izay mbola vonona foana ny tenako satria maro ny zavatra tokony resahana. Toizana ihany zay resak'izay Andriamatoa Filoha fa omentsika fitenenana kely ngamba ny vahintsika amin'ity fanontaniana manaraka ity betsaka izy ireo ny ato araka ny fanambaranao teo zokiolona mpandala ny nentim-paharazana mpandinika fiarahamonina Andriamatoa Gérard Ramamapionina omentsika fitenenana izy mahakasika indrindra ny taolambalo amin'ny mpanjaka efa nokitian'ny mpanjana tany zany raha vao tonga teto izy ireo tamin'ny tonga nanjanaka ny Madagasikara nokitiana ihany koa ny taolambalo amin'ny mpanjaka tamin'ny taona 2024 mialohan'ny tetikasa hoe nananganana ny rovan'ny Manjakamiadana na ny fanarenana izany tamin'izany fotoana izany nokitiana ny taolambalo amin'ny mpanjaka araka ny nambarako teo sanatry ny vava miteny nentina tahaka ny etam-barotra tany anaty fiara fitaterana izany taolambalo amin'ny mpanjaka izany mety ve zany tompoko sa tsy mety Andriamatoa Gérard Ramamapionina no angatahantsika hitondra fitenenana mahakasika izay.
dia misaotra indrindra tompoko manome ny fitenenana manantitra ny fiarabana anao Andriamatoa Filoha ary koa miaraba antsika mianakavy amin'izao fety masina sy sambatra izao. Ny hoe ny fikitihana reny hoe razana na ny tolam-balo efa hoe hipetraka reny mety sa tsy mety ho antsika malagasy. Eto moa za dia hoe amin'ny mpandinika fiarahamonina zay fotsiny ambona izy fa tsy tena hoe mahay be ngamba fa hoe tsika mianakavy samy mandinika ny fiarahamonina. Nisy mopera zay nampianatra anay dia zao ny teniny. Raha tena tia halala ny maha-malagasy malagasy dia tsy maintsy mahafantatra ny filozofia sy ny fomba fisaina malagasy mikasika ny fasana sy ny zavatra manodidina izany. Fa ao ambadika izany resaka hoe aina, ao ambadika izany hoe hasiny olombelona. Dia eo indrindra zany izy raha resaka hoe fasana dia tsy maintsy mitentsika hoe faty na razana. Ny malagasy dia anisan'ny zavatra mafy azy indrindra ny tsy tonga na hoe tsy apetraka amin'ny toerana tokony hipetrahana hoe very faty mihitsy any fiverina zany hoe tsy tafaverina ny atany-drazana na hoe dia tena olana be ho antsika malagasy zay. Ary ny fametrahana ny razana ny taolam-balo koa dia tsy azo hiapetrapetra-poana fa na ao anatin'ny fasana iny ary ny fandeverana na hoe fanafenana dia mbola misy fomba be da be ary tsy ny olona rehetra no mahazo mitsofotsofoka any anatin'ireny fasana na toerana hametrahana ny razana ireny. Eo dia mbola anisan'ny tena zava-dehibe ho antsika malagasy mihitsy zany hoe na eo amin'ny fandeverana fotsiny ary dia tsy azo atao mihitsy hoe hoeto-ketim-poana ny razana. Fa amin'izao fotoana izao anisan'ny tena fomba antsika mihitsy mety hoe rehefa mba manany hasin'ny olona nohatr'izany ary arakaraka ny fahafahana manao dia hoentina amin'ny korbiara. Malahelo mihitsy ny fianakaviana raha ohatra hoe misy olona mba hoe hiverina nanany hasiny sy ny lanjana ka tena miady mihitsy ny fianakaviana ahoana ny korbiara ahafahana hitondra zay zany dia efa manome hoe hasina zany hoe fitondrana ny razana zay. Ka ny famindrana taolam-balo dia tena saropady malagasy tsy ny olona rehetra mihitsy ny hoe afindrafindra zany no taolam-balo fa manjary mamery hasina sy landy zany. Zay no antony hoe miady be mihitsy hoe eto izy dia mipetraka eo izy ary tsy kitikitihana raha ny fomba malagasy mihitsy. Raha manao famadihan' zany raha hoe hikitikitika anio ary ianao dia misy fomba be da be sy fepetra be da be na ny andro na ny fotoana. Amin'ny andro sahala amin'izao, amin'ny masoandro na ny volana sahala amin'izao mba amin'ny andro mazava ngamba tena hoe fafahana manao amin'izany, misy hoe ora mihitsy hoe mba fafahana manao amin'izany. Ary eo ihany koa misy hoe fanasana olona rehefa hikitika raha hiamandreny zany tsika dia malahelo raha hoe aiva ianareo dia nanao famadihanao tao fa dia tsy niantso anay nafindranareo kaiky ny taolam-balony ihanina dia tsy nisy fanasanana fa hoe tena hoe fantatry ny olona rehetra manjary manary hasiny zany manary haja le olona vao kitikitika zany. Dia eo indrindra ny zavatra tiako hoe resahana ny famondrana taolam-balo dia misy fomba misy fotoana ary misy olona maro ny tokony hoe hanatrika na hikitika andreny taolam-balo reny. Raha vao tsy voaja reny soatoavina na fahendrena eo amintsika reny dia manjary manary hasina zay le hoe manao tsinotsinona na manary lanja sy haja. Dia zay ny ambony zavatra azoko resahana hoe reny fomba famindrana rehetrarehetra tsy nanaraka ny fomba antsika malagasy reny dia azo hiverina mihitsy hoe nanao tsinotsinona ihany reo razana reo ray hiamandrentsika indrindra fa hoe ampanjaka dia tena hoe ianina ihany mahazo mikitika an'io amin'ny fotoana ohatr'izao amin'ny fomba ohatr'izao mba hitazomana ny hajany sy ny hasina hoe ananana. Ka dia zay ny ambany hoe fanazavana azo atao fa ny any hiambarako dia ny hoe
Izay indrindra no ilana antsika malagasy araka nefa teo hoe iverina amin'ny hoe mahamalagasy ary koa hoe raha misy ny olana dia mifampidinika mba ahafahantsika mitandro reny soatoavitsy ireny tsy mivelona ary koa mampita mba ahafahandreo malagasy miaina sy mandova zany fahendrena mitana ny haja mamalagasy zany. Misaotra mankasitraka indrindra tompoko. Hevitry ny mpandinika ny fiarahamonina ny fahitany an'ity zava-misy mikasika ilay hoe famindrana atao lambalo ny mpanjaka fa eto ihany koa tsika Andriamatofiloha dia manana tanora tsika eto tanora mpianatra manana ny fantanina izy naniry iresaka aminao izy Andriamatofiloha mikasika ilay hoe fivoarana izany atao hoe vakoka izany alao izy tonga dia omentsika fitenenana avy hatrany. Misaotra indrindra tompoko ary miarabanao Andriamatofiloha mankasitraka indrindra amin'ny fanasana amin'ny mampianatra tantarany tena dia mampametra mpantanina ihany satria hitantsika fa mizara foana ny hevitra rehefa misy fanorenana vaovao indrindra mikasika ny vakoka misy ny mankasitraka ary misy koa ny tsy faly amin'izany zavatra zany. Raha fatatsika eran'izao tontolo izao dia misy vakoka izay manamarika azy ary misy fikitiana daholo izy ireny ohatra ny pyramide Louvre, ohatra ny Tour Eiffel ary ny États-Unis misy ny Statue de la Liberté, ny Sénégal ny Statue de la Renaissance sy ny sisa ary tsika eto Madagasikara dia manana rova maro ary anisany misandraga dia io rovana Antananarivo io. Fantatsika fa hatray isaka misy fikitihana n'io toerana io dia misy fanoherana hatrany ary matetika dia raisin'ny mpitondra tamin'izany ho décision politique ny zavatra napetrany eo. Amin'izao tsika dia manoloana an'izao kianja masoandro izao mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ny mampianatra tantarany tena hoe tahaka nataon'ireo mpanjaka ireo ve ny tanjona inona zany ny tanjona an'izao fanamboarana zava-baovao fitondrana zava-baovao ao anaty rova izao anao tahaka n'ireo mpanjaka taloha ve hoe anamarika ny fandalovana eo amin'ny fitondrana ve ny fanorenana n'izao lapa zao satria fatatsika tsara nanomboka tamin'ny Andrianjaka dia nametraka izy ny lapa anamarinana nandalovany izay nandimby ananjy teo dia nanao Andrinampoinimerana nametraka raha navala voalohany nandrava lapa mihitsy dia nametraka ny anazy raha navala faharoa dia nanorona mihitsy vato tao anaty rova ka izao finiavana izao ve dia anamarika ny nandalovana Andriamatofiloha teo amin'ny fitondrana sa anatin'izay fomba fijery ara-kolotsaina izay mihitsy. Izay tompoko ny fanontaniana apetraka dia mankasitraka misaotra betsaka Andriamatofiloha. Misaotra anao amin'ny fametrahana ny fanontaniana fa iverenako kely ny lazainy ny ray aman-dreny rahalahy izay mpandalina ny tantara teo ihany koa zany. Marina taneninao teo fa ny tantara tsy fanadino satria miresaka ny asina nananan'ireo mpanjaka isika aloha zay zany ny zavatra noresahantsika teo noresahanao teo. Tsara tokoa no mijery hoe inona marina moa ny zavatra nisy sy ny zavatra misy sy ny zavatra nisy tao anatiny io rovana Antananarivo io satria miresaka ny taolam-balona ireo mpanjaka ianao teo dia tsara angamba ny mampatsiahy fa mbola hitantsika eo fa misy fasan-drazana anankiroa mbola hitantsika eo ankehitriny. Raha afaka asehoantsika kely ngamba n'ilay sary dia misy ny fasan'ny Rasoerina ary misy ihany koa ny fasan'ny Radama voalohany zany hoe fasan-drazan'ireo mpanjaka dia nisy hoe fasan'ny lahy sy fasan'ny vavy. Tsara ho fantatsika zany zay hita ao anatin'ilay io amin'ny sisiny kely anankiforo io reo ny fasan-drazan'ny mpanjaka zay rehefa ny amboa ny mpanjaka vavy Rasoerina
dia nafenina tao. Rehefa niambo ihany koa ny mpanjaka Radama voalohany dia nafenina tao. Taty aoriana moa zany betsaka ny mpanjaka zay nafenina tao avokoa. Dia marina ny teninareo teo hoe misy ny mpitondra fanjakana tamin'ny andro ny mpanjaka dia nilazaina hoe mpanjaka. Ny mpitondra fanjakana rehefa tany republikanina isika ankehitriny dia filohan'ny republika fa mpitondra fanjakana ny atao anarany. Zay zany zavatra anankiroa misy. Fa zao raha miresaky tsika ny hoe fanitsakitsahana tsy fanarahana ny fomba ny asin'ireo mpanjaka dia misy fanitsakitsahana avo zato avo arivo avo alina enieny ny famindrahana ny tolam-balony ireo mpanjaka zay manana ny asiny tao anatiny io lapany rova n'Antananarivo io. Fatatsika tsara ny tantara tsy fanadiny. Iza ny namome baiko nanao an'izany. Nieketsika ny famindrana an'izany ve? Za manokana tsy sahy mandrakizay ny andeha amindra tolam-balona mpanjaka ny tora ny tany sy ny firenena tao anatin'ny rovan'ny Manjakamiadana, rovan'ny Antananarivo, andeha ho afindra any amin'ny toerana hafa. Anisan'izany dia efa tao ny tolam-balony Andrinamponomerina izay nafindra indray any Ambomanga. Ny tolam-balony Radama voalohany nafindra. Tolam-balony Rasoerina nafindra. Radama faharoa. Ranavalona voalohany, Ranavalona faharoa, Ranavalona fahatelo dia nafindra avokoa. Ary nafindra amin'ny fomba ahoana? Amin'ny andro alina tompoko lahy sy tompoko vavy. Amin'ny andro alina tsy misy lanonana. Manaraka amin'ny fomba ve? Zany no natao teto amin'ity firenena ity. Tsy miseho azy io tompony razana fa amin'ny matompony andraikitra voalohany eto amin'ny firenena dia milaza hoe tsy mety zany. Na fahefana toy ny inona nanao na razan'olona tsotrery aza tsy ho avelany atao an'izany. Fa maika razana mpanjaka. Misy ary moa ny laza hoe nentina deux chevaux dia nafindra teny amin'ny andro alina. Raha famadihana tsotra aza, famadihana tsotra, anaovana lanonana, hamonoana omby, misy ny zanadrazana mifaly, mitomany, matsiaro, fa ity tolam-balona mpanjaka ireo no nisorina antsokosoko ary nafenina antsokosoko. Fanontaniana fotsiny napetraka hoe tsy fantatra ilay olona namome baiko ve tamin'izany ny asina nananan'ireo mpanjaka. Fanontaniana fotsiny ho apetrako fa tsy mila valiny mikasika an'izay. Iverina amin'ny fanontaniany lay tanora mpianatra amin'ny ara-tantara angamba ny seteo raha tsy diso aina amin'ny université ny Ankatso. Ia. Hoe inona ny zavatra tokony ho atao? Inona ny zavatra tiantsika atondavana? Inona ny zavatra tiantsika hiaviana? Marina koa ny teninao teo fa misy zavatra manahirana foana rehefa miresaka vakoka isika. Ary matetika dia mitondra fanoherana foana izany. Fa ny antsika kosa hanasoa
anatsara ampiray zay ny zavatra ho ataontsika name ohatra ianao teo mikasika ny pyramide du Louvre tena marina tokoa zany satria ny pyramide du Louvre dia teo tokotany ny lapa any Louis XIV izay raha tsy diso fa no nanaovana teo amin'ny tokotany ngeza be manana ny tantarany koa ny frantsay fa teo amin'ny tokotany no nanaovana pyramide tsy haiko tsony zay teny tsy nahazo ny tompokola François Mitterrand tamin'izany ny opa fanomezantsiny ny tsy fetezana io mety manana ny rariny ihany ny olona nanohatra tamin'izany fa ny tantara no mitsara ty ariana hoe nety ve sa tsy nety satria zao ny zavatra antranga ny pyramide dia fatatsika fa anisan'ny monument any Egypte ary tsy nekeny ny frantsay mihitsy hoe fa maninona ny kolotsaina égyptienne no entina tia frantsa ray faharoa fa maninona no architecte sinoa mantsy le architecte sinoa américaine moa zany noa nanao an'ny architecturany na ny saritsariny sy ny fomba ho atao nefa ny frantsay dia manana architecte betsaka miteraka débat be zany zavatra rehetrarehetra zany ankehitriny fa ankehitriny inona ny zavatra mitranga ny pyramide du Louvre no anisan'ny be mpitsidika indrindra ankehitriny 10 millions nisan'ny olona mitsidika ny pyramide du Louvre isa-taona ohatr'izay koa ny Tour Eiffel tindra moa tsy vakoka fa anisan'ny hoe symbole na ville anankiray inona amin'ny mamparis amin'ny Paris Tour Eiffel tamin'ny natao ny exposition universelle dia natao ny Tour Eiffel avy eo ny olona rehetrarehetra ny teny hoe raha vao io pollution visuelle io tsy mety io vive no atao eo ny écologiste ray manontolo nanao siny mikaroka ray manontolo nanao siny be dia be daholo mba tiako hita hoe izy daholo moa le nanohatra tamin'ireny tany a Frantsa iny fa mba te hahafantatra tantara fotsiny ankehitriny ianao rehefa makany Paris tsy nakany Paris ianao raha tsy makasaro ny Tour Eiffel nefa dia nitoerina zany zavatra rehetrarehetra ahoana ny pyramide du Louvre matetika za zao efa mba nitsidika fa tsy nitsidika ny Louvre le tena Louvre fa ny pyramide du Louvre no nitsidihako na aliana zay le hoe ny fombatsika ny kolotsaina dia mivoatra hatrany ny antony ilazaiko an'izany dia zao jarenareo tsara iverina eto a Madagasikara i ranavalina voalohany tamin'ny naka ny fahefana nomena ny fahefana dia rehefa nikabary tamin'ny vahoaka izy dia sampy anankiroa ny teny an-tanany hoe reto ny Andriamanitritsika reto no tompontsika reto no vavahantsika ary i ranavalina voalohany dia nanezika ny kristianina rehetrarehetra anisan'izany Rasalama Martiora navarina teny ambonina mpamarinana natao martiora izy tamin'izany satria fady ny fivavahana sampy zany no nitondrana ny tany sy ny firenena teto amintsika fa rehefa tonga kosa indray i ranavalina faharoa dia rehefa nikabary teo anatrehany vahoaka izy baiboly ny tena tanana reto ny hitondrantsika ny firenena ozy izy ranavalina faharoa nisy sampy maro ao anatin'io rovany Antananarivo io nisy sampy maro fa rehefa tonga ranavalina faharoa dia anangana fiangonana ozy izy hitanareo ao anatin'ny rovo zany anangana fiangonana satria mila atao kristianina ny malagasy mila mitodika sy mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny malagasy mifanohatra tanteraka zany satria ny kolotsaina ny mivoatra anao vazivazy aminareo raha mbola hitenitsika hoe le kolotsaina taloha atao dia mety nikabary taminareo teto tsy nanao costume cravatte fa mety salaka ny netiko teto zay ny teneko miova ary metsara ny kolotsaina mila hatsaraina sy avozina hatrany hatrany zay ny zavatra ataontsika ankehitriny fanontaniana no apetrako
satria tamin'izany tsara fantaritsika fa betsaka ny vahoaka nanezika anyranavalina faharoa efa maninona ny doranao ny sampy tena ohatra nisy endrika famadihana pirenena mihitsy azy no nylazaina ny ranavalina fa fantanina ny apetrako ankehitriny hoe tsara ve no mitompo sy mivavaka amin'Andriamanitra nety ve ilay fiangonana natao tao anatin'ny rova n'Antananarivo sa tsy nety anjarantsika ny mamaly an'izay fa za tsy hamaly an'izay zay ny teneniko hoe ankehitriny raha misy vondron'olona tsy ammetsinan'izy ireny fa raha misy vondron'olona milaza ny tsy fitezany eo akanja masoandro io dia miteny amintsika fa ny tantara ny tsaratsika fa anisany ampiaina ny tantara-pirenena ao am-pon'ny vahoaka malagasy tsirairay avy izy io ary anisany horeharehantsika satria ny tombony ho azo amin'izay araka ny teneninao teo dia be dia be na io amin'ny resaka fizahatany na io amin'ny resaka fampiainana ny kolotsaina iainan'ny vahoaka malagasy tsirairay avy zay ny teneniko teo hoe ho tsapan'ny olona rehetra ho lazaintsika io rehefa avy eo inona marina ny zavatra ho hitao fa ny zavatra ho ataontsika dia izao ny zavatra ampiaina ny tantara-pirenena sy mba ampiverina indray ny fitiavan-tanindrazana ao am-pony malagasy tsirairay avy zay ny tantona tiantsika apetraka eto amin'ity tany sinosy mamitsika ity sotranao Andriamatofiloha manana pahy momba ny toetrano ihany koa isika miaraka amintsika eto amin'ity efitrano ity amin'izao arivo izao omentsika fitenenana izy mahakasika ny hoe manahoana marina moa zany hoe fananganana tao-trano zany satria voalaza sy re amin'izao fotoana izao hoe efa vita hatramin'ny 80 isanjato ny fananganana ny rovana Antananarivo zay ny fitondrana ankehitriny vao mieritreritra hikitika azy io manahoana marina zany hoe fananganana tao-trano teo aloha zay averina atsangana amin'izao fotoana izao zany omentsika ny pahy momba ny toetrano ny fitenenana. Manaparaondy Andriamatofiloha Arandrian Tefiasta président-ny syndicat entreprise ny BTP voalohany indrindra aloha mba manarotra ihany izay satria moa zay ao amin'ny sehatra tsy miankina misaotra anao amin'ny ny tenenao teo hoe afaka miasa zany ny sehatra tsy miankina hatramin'ny 3 misaotra mipezaka anao satria tena sahirana mihitsy ny mpandraraha amin'le tsy maintsy mijanona amin'ny amaray zany teto Antananarivo manarotra ihany koa zay miteny hoe araky ny fantatrao tsara mandalo amin'ny fotoatsarotra ny firenena mandalo amin'ny fotoatsarotra koa ny entreprise mba mangataka hoe feona manokana aminao angamany mba dinihana hoe akaiky amin'izay satria tena be da be ny entreprise amin'izao no tena sahirana dia tsy ho resahana eto angamba zay fa mba mananteny zay mba ho raisinao zany amin'ny manaraka amin'le fantaninao ny fantatra moa zany fa le entreprise manao asy io entreprise vaventy ary entreprise manao manaraka procédure ny afaka tenenina zany en tant que technicien dia mametoky zany zay hoe nanaraka procédure hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany nanao ny asy io ina tsy maintsy hoe misy plan d'architecte misy atao hoe plan d'exécution le plan d'exécution ina tsy maintsy misy validation zay afaka manomboka le asa tsy zavatra atahorana zany reo miresaka hoe zone hoe non constructible na zaharodrano fa tena hoe zavatra nanara-dalàna ny asa. Misaotra anao nitondra an'izay fanazavan'izay tompoko Andriamatofiloha voaresaka hoe efa 80 isanjato ny asa vita zay ianao vao mikasa hoe anao fananganana sy anarina indray zany rovana Antananarivo zany
taiza marina no tena nyainga izay hoe fananganana no eritreretinao zay ary aiza ho aiza ny asintsika amin'izao fotoana izao efa rahantsika mahita moa amin'izao fa ifandrombahana indray no mampita ny sarin'ny rova mirehatra jiro amin'ny arivany anaty tambasotra tserasera. Ya itsika moa eto amin'ny fiainana dia samy manana ny hevitra tiany atongavana. Efa anteny atao hoe raha nisy zavatra natomboka atao dia isorana amin'izay olona nanomboka azy. Tsy miady hevitra amin'izany fa ny filazana zavatra tsy marina kosa dia ataoko fa tsy mety. Raha ohatra ka miteny hoe 80 isan-jato ny asa rehetra dia ataoko angambany fa fatatsika hoe inona avy ny sehatra asa rehefa manao tranontsika. Misy ny hoe manao fototra, misy ny atao hoe superstructure na fananganana ny trano, mandrapitafy ny trano. Misy ny sehatra famitana ny asa rehefa avy eo na ny resaka finition ny tiana lazainy. 80 isan-jato ny asa, 80 isan-jato ny superstructure anga, satria ny gros œuvre atao mbola tsisy vita. Ny rindrina rehetra zay nanidina nakatona ny rova dia mbola tsy vita avokoa fa mifitaina tao anatin'izao atsika miteny zao. Rehefa manao trano tsika, ny zavatra sarotra indrindra dia ny mamarana anazy, manao finition. Anatin'izany ny resaka plomberie, ny resaka jiro, teneniko teo ny resaka tempotra hoe mba ahoana mba tena ampitovy an'ity lapa ity mihitsy lapa manjakamiadana ohatra ny lapa teo aloha, ny gorodona atao dia atao mitovy tanteraka. Inona ny azo anaovana anazy? Nantaniana daholo zany tamin'ny mpahay tantara, mpandalina ny tantara sy mpitahiry ny vakoka ito amintsika. Be dia be ny zavatra ho hita sy ho atao ao anatin'io lapany manjakamiadana io. Ny zavatra asa natao tao rehefa nifampiresaka tamin'ny orinasa izay nahazo ny tolobidy dia hoe afrina no amin'ny tanareo an'ity. Jereo tsara 2005 io zany nanomboka nokitihany fa telo taona efa taona taty aoriana mbola tsy vita. Za fantatrareo fa rehefa miasa dia miasa aingana ary niteny tamin'ny orinasa mihitsy hoe tsy maintsy vitaitsika ao anatin'ny fotoana ankalazana ny 70 taona ny iverenan'ny fahaleovantena. Zany hoe tamin'ity taona 20 sy 22 ity zany. Ny asa andro aman'alina atao ary nasiana ekipa maro mihitsy mba havita anazy ao anatin'ny fepitaona izay tokony anamboarana anazy. Ny aty ivelany mbola tsisy tokotany, ny jiro tsisy tokotany. Fa samy manana ny heviny olona tsirairay avy. Rehefa misy ny fifaninanana dia misy miteny hoe ataoko amin'ny teny vahiny aloha dia ataoko amin'ny teny gasy hoe le plus important c'est de participer. Hoe ny zava-dehibe indrindra dia ny fandraisana anjara. Fa zany ndray rehefa manao zavatra dia ny zavatra lahara-pamehany et le plus important c'est de gagner. Zavatra fomba fisainan'ny olona zany fa ny anazy zay. Tiako lazaina hoe tsy nanomboka ny zava-dehibe fa ny famitana. Ary eto moa matetika ny mahavoantsika eto a Madagasikara rehefa misy asa ataon'ny mpitondra teo aloha na vita fefany io na vao nanomboka dia janona fa tsy tohizana. Za mifanohitra amin'izay. Raha misy zavatra hitako fa nataon'ny mpitondra teo aloha, hitako hoe tokony hatsaraina, tokony atao tsara lavitra kokoa, dia tena tohizantsika satria ho an'ny vahoaka malagasy ny zavatra atao sy ny zavatra petraka eto amin'ity firenena ity. Ka tsika zany mikasika an'ity rovana Antananarivo ity dia averimberiko foana fa amerina ny amponina malagasy ary zavatra hafakely no zavatra rehetrarehetra ho hitantsika ao anatin'ity rova n'Antananarivo ity sy indrindra ity lapa ny manjakamiadana ity. Andriamatoa filoha raha mihaino anao dia tena hoe liana
ary tena mankafy ny atao hoe vakoka sy tantara ianao. Tao anatin'ilay boky nosoratanao ilay hoe par amour de la patrie ny ary moa Andriamatoa Filoha tsaroako hoe hatramin'ny fahazazanao ianao no defa nankafy izay atao hoe vakoka izay, ary nambaranao mihitsy fa hoe ny kolotsaina dia ahafahantsika mampandroso manana an'izay kolotsaina sy arena izay ihany koa isika mila asongaditsika. Eto misy mpitantsoratra manatrika antsika eto asa izy anamafy an'izay nambaranao voalaza tao anatiny izay boky par amour de la patrie izay melohany ametrahako fanontaniana aminao Andriamatoa Filoha. Saotra betsaka nanome fitenenana miarabanao Andriamatoa Filoha, miarabantsika rehetra. Misy fanontaniana ray tiako apetraka ilay tompoko azafady indrindra. Ao anatin'ilay boky nosoratanao par amour de la patrie, ao amin'ny pejy faha-150 dia milaza ianao fa isan'ireo mankafy ny vakoka hatramin'ny fahazazanao, ary milaza foana fa manana ny kolotsaina sy aritsaina isika malagasy ary ampisongadinina izany. Ary tafiditra izao amin'ny fandaharanasanao ilay hoe hanome lanja indray ny vakoka sy arin-tsaina mba hamerenana ny ambopom-pirenena. Misy fanontaniana kely anankiray. Hatramin'ny oviana ka ianao no nieritreritra hoe hanao ny fanarenana ny anatirovana Antananarivo. Misaotra indrindra tompoko. Ya. Misaotra anao amin'ny fanontaniana ary misaotra anao ihany koa namaky ny boky izay mirakitra ny tantaram-piainako. Marina tokoa ary voalazanao tao anatin'io boky milaza ny tantaram-piainako io le hoe pour l'amour de la patrie, hoe hoan'ny fitiavana ny tanindrazana. Tsy vao zao zany no atao fa efa nisoratana efa roa taona mahery zay. Tao anatin'io dia nitantara tokoa ny hoe tamin'ny fahazazako, tamin'ny fahatanorako dia nitsidika any lapa manjaka miadana eo ny tenako. Ary teo dia mipetraka teo ary lasa saina tamin'izany fotoana izany. Mbola tsy mahisy tamin'izany. Nandeha tongotra zay tonga teny niakatra n'iny Anjoy ary tonga teny amin'ny tanàna ambony iny dia tonga tao amin'ny manoloana ny lapan'ny manjakamiadana. Teo dia efa nitsiry tao am-poko ary lasa saina hoe ahoana ao anatin'ilay boky mihitsy zany afaka vakianareo ary ianao misaotra anao namaky. Lasa nisaiko hoe ahoana tamin'ny fomba ahoana no nanaovana nyity lapan'ny manjakamiadana ity. Ary tena anisan'ny mankafy mihitsy ny tantaram-pirenena, tantaran'ireo mpanjaka izay any fandimby. Efa niraikitra tao am-poko zany ary zavatra efa tiako natao fa misaotra an'Andriamanitra lehibe nomeny fahefana ankehitriny mandray anjara amin'izany hoe fanarenana indray any lapan'ny manjakamiadana, fanomezana endrika vaovao ny rovana Antananarivo. Zava-dehibe loatra amin'ny fiainan'ny tantara zany sy amin'ny tantaram-pirenena ihany koa. Raha hitanareo angamba ny tantara dia za resy lahatra fa tsy misy ny kisendrasendra fa misy ny destin dia misy ny vocation. Ny olona rehetra dia manana ny asa sy andraikitrany na nendren'Andriamanitra azy etsy ambonin'ny tany. Misy tableau ngezabe zao ty fa raha tsika na hianatra mandritra ny mandra-pahafatitsika azy mety tsy havita mihitsy anao an'io sary io. Fa ny olona nomen'Andriamanitra fahasoavana anao an'io sary io dia izay ny teneniko hoe tsika rehetrarehetra samy manana fanomezam-pahasoavana ny olombelona rehetrarehetra sy tsirairay avy. Nanomboka oviana hoe ianao no
ny tsiry sy ny teraka atao pokony hoe alao ny anarenana indray anio lapany manjakamiadana io. Raha hitanareo angambany tamin'ny taona 10 fa 50 taona niverena ny fahaleovan-tsenantsika tamin'izay. Ny taona tamin'ny faharaiky amby roapolo ny raiky amby folo ny volana desambra 10 rehefa nitokana ny lapan'Antananarivo isika dia nakeny Manjakamiadana, nakeny amin'ny rovan'Antananarivo ny tenako. Ary ny teny mihitsy teo anatrehan'le profesora Rafolo nanao fanambarana hoe tsy afaka isika any anatin'ny rakotsara ihany zany fa mba tiako avoaka. Ny teneniko dia hoe tsy afaka ny ampandroso ny firenentsika raha tsy mahafantatra ny tantara ny firenentsika. Tsy afaka androso isika raha tsy mikojakoja sy manatsara ny vakoka eto amin'ny firenena. Nanomboka tamin'ny fotoana io dia efa tiako loatra, masaka tatao apoky loatra ny amerina indray zany io lapany Manjakamiadana io. Tsy afaka nataoko izy tamin'izany satria andro ny teteza mita fa tongotsy ary zay ny teneniko hoe ny sora-dalana dia efa mipetraka hoe ao anatin'izao fankalazana ny fahim-polo taona ny niverenan'ny fahaleovan-teny izao no atsika sy amerenatsika indray an'izany lapa ny Manjakamiadana izany. Efa natsidika ho teo ihany Andriamatofilo mahakasika ny hoe tolo-bidy sy ny fampahafantarana. Manahoana marina ny tolo-bidy sy ny nampahafantarana ny fomba nananganana ny kianja masoandro ity satria betsaka koa no misitona n'izay resaka izay. Ya, marina teneninao teo no hoe nafenina ny nanaovana ny kianja masoandro. Tsy nampahafantarana ny olona ny nanaovana ny kianja masoandro. Eto dia miteny amintsika angambany fa raha misy ny tolo-bidy natao tamin'ny volana Aogositra ka hatramin'ny volana Septambra tamin'ny taona lasa dia naseho atsika tamin'ny gazety be mpamaky indrindra teto amin'ny firenena ilay tolo-bidy napetraka zany ary aseho atsika eto amin'ny fahitalavitra eto moa ny tolo-bidy natao tamin'izany. Ary ny sary mihitsy an'ilay kianja masoandro hoe ohatra ny olona kianja masoandro ary nandritra ny herinandro mahery dia nivoaka isanandro amina pejy lehibe anankiroa milokona en couleur na quadrichromie ny tolo-bidy izay natao. Fa ankoatran'izay tamin'ny 17 ny volana febroary lasa teo dia niakatra teny ny tenako sy madame ministra ny kolotsaina nilaza fa tsy nafenina nilaza teo anatrehany vahoaka malagasy hoe anorina kianja masoandro eto isika. Inona ny zavatra ho hita ao anatin'izany kianja masoandro zany? Zany hoe tsy nafeni-peniny ilay zavatra natao. Misy fanontaniana napetrako zany hoe ho an'ilay olona kosa izay mitsikera ankehitriny ataoko angambany fa mauvaise foi. Ny filazana ankehitriny hoe tsy fantatray io, tsy fantatray ny fisiny io. Raha tamin'ireny fotoana ireny natao mpabe maso daholo zany zavatra rehetrarehetra zany noa misy zavatra tiana intsy tiana amboarina afaka mifampiresaka ary zay ny ampiantsoana hoe ndao re resaka, ndao re inona ny zavatra zao le zavatra tokony ho atao. Tsy te averiko aty amin'ilay hoe an'izay hoe ny mpitondra rehetra ny fandimby na teto atoerana na ny mpanjaka na ny filoham-pirenena maneran-tany dia mametraka avokoa an'izay expression du pouvoir zay. I Abdoulaye Wade ohatra tany Sénégal dia nametraka ny monument de la renaissance africaine izy. Tsy makany Sénégal ianao ohatrany hoe tsy tany Sénégal raha tsy makasary teo anatrehany io statut ngeza be io. Ohatr'izay ny mpitondra rehetrarehetra tao amin'ny fanjakana indray dia hitanareo angamba fa ny mpanjaka rehetra ny fandimby teto izay efa niresahako teo dia samy nanamboatra ny lapa
avokoa tao anatin'io rovana Antananarivo. Isika ankehitriny dia ampiaina ny tantara, zany hoe tsy nanotafady, mampivoatra ny kolotsainy ary amerina ny tantara iaina ny taranaka faramandimby zay no zavatra ataontsika ankehitriny. Andriamatofilo, fa inona marina moa zany ny tena hoe ho hita ao anatin'io kianja masoandro io satria resahantsika foana izy mbola tsy vita tanteraka izy amin'izao fotoana izao fa rehefa tena ho vita zany ohatrany ahoana ny zavatra ho hitanay ao. Ya, zay fanontanianao zay no tena fanontaniana tena izy. Ny antony dia zao, ny olona rehetra mitsikera ankehitriny tsy misy manontany an'izay fanontaniana ataonao zay. Hoe inona marina moa zany ny antony anaovantsika an'io, inona marina moa ny zavatra ho hitao, ary inona marina ny vokatsoa ho azo ny taranaka faramandimby sy ny vahoaka malagasy amin'io kianja masoandro ho atao io. Fa ny antsika mantsy tonga dia mandray atendrony. Jerry Marcos ny anao fampisehoanao, i Tsilivana anao kilalakao, tsy re tompoko, tsy izay mihitsy ny zavatra ho atao. Ny zavatra ho atao dia rehefa mitsidika ianao any reny musée reny, rehefa mitsidika ianao amina toerana anankiray, raha ny lapan'ny manjakamiadana fotsiny dia ao anatin'ny adiny ray na adiny ray sasany eo farafabetsana dia vita dia mody ny olona. Fa ny zavatra tiantsika apetraka dia mandritra ny ray andro manontolo na tapakandro farafakeliny no hitsidihan'ny olona ao anatin'io rovana Antananarivo io. Rehefa vita ny zavatra rehetrarehetra atao eo, ohatrany tsy naketo Antananarivo ianao, ohatrany tsy naketo Madagasikara ianao rehefa tsy makao amin'io rovana Antananarivo io. Fanamby apetrako zany. Ho reharehantsika malagasy rehetra ny zavatra rehetrarehetra atao ao. Inona ny zavatra ho hitao? Ny zavatra ho hitao aloha zany dia ao amin'ny lapa dia hitao ny tantarany mpanjaka rehetrarehetra. Asa moa raha afaka alefan'ny teknisianina kely eto ilay zavatra ho hitao ao anatin'ny lapan'ny manjakamiadana. Ao zany ny mpanjaka rehetrarehetra ny fandimby sy ny tantarany. Io dia misy audio guide, zany hoe ohatran'ireny kasika atao amin'ny any ireny. Ito zao dia nisan'ny foko eto Madagasikara, manazava ny foko teto amintsika. Io ao amin'ny farany ambany io manazava kokoa hoe avy aiza no mipoirany malagasy, ahoana na malagasy atsika. Zao ny zavatra io ampovoany io efa nydinihana daholo tamin'ny mpahay tantara. Misy vato manakasina, vato manamarika ny tantarany Madagasikara no apetraka eo ampovoany rehefa miditra eo ianao zany. Dia ao zany ny mpahay tantara malagasy manoratra ny foko rehetrarehetra misy eto amintsika rehefa vao miditra io zany. Avy eo ianao dia hitanao le audio guide nolazaiko teo zany dia misy ohatran'ny any ivelany reny, satria tsy maintsy mampiasa ny teknôlôjia moderne tsika. Dia ao anatin'io zany rehefa tonga ianao eo amin'ny radama voalohany zao io hitantsika io, dia misy miova isam-bola na miova isa-taona ny zavatra nanamarika ny radama voalohany. Mety le satroka an'iny atao eo ohatra, dia miova foana io zany hoe inona ny fitaovana nampiavaka ny radama voalohany. Fa indrindraindrindra ao amin'ny rihana voalohany ihany io aloha dia misy an'ilay audio guide io dia rehefa mandeha le olona dia mijanona eo amin'ny radama voalohany ohatra, dia misy tantarany eo rehanao, afaka atao amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay, amin'ny teny anglisy, amin'ny teny japonais, amin'ny teny sinoa. Zany hoe rehefa misy zany dia mijanona andreo ianao any amin'ny rasoerina, dia rehefa mijanona eo amin'ny toerana misy an'ny rasoerina ianao dia mitantara ny tantarany rasoerina ao anatin'izay. Fa ny zavatra lehibe indrindra ao anatin'io dia fampiasana ny teknôlôjia vaovao. Io zao misy an'ilay tovolahy kely itsy, dia io misy écran tactile. Dia amin'ny écran tactile io afaka défileny eo na ataony fanesion sary rehetrarehetra, mitantarany ny ao anatin'io lapa ny manjakamiadina io. Fa ny zavatra lehibe indrindra
any amin'ny rihana fahatelo dia isy fampisehoana na ny hologramme zany hoe hipotra eo ampovoan'ny trano eo i ranavalona. Hologramme ho an'ny olona mahalala ny teknôlôjia dia fatatsika tsara. Zao misy fampisehoana ataony tsy fantatro Claude François dia hita eo izy hologramme no mipetraka eo zany. Fa tsy zany atsika mampipiasa an'izay teknôlôjia zay koa. Dia eo zany zareo fa any amin'ny farany zany dia any ahitana ny tantara rehetrarehetra. Ahoana ny nanafian'ny frantsay atsika. Inona ny zavatra manino ny Andrinampoinimerina ny teny hoe fa ny ranomasina ny valam-pariako. Dia miteny an'izay izy manafatra ny zanany ao anatin'ny tantara rehetrarehetra zany tsy mifampiasana ny teknôlôjia. Zay ny ao anatin'ny lapa ny manjakamiadana. Zavatra lehibe vaovao hoavana ho reharehantsika malagasy no atao ao. Fa raha iresakytsika amin'ilay hoe inona moa zany no hitatsika ao amin'ilay kianja masoandro. Ny ao amin'ny kianja masoandro dia ny zavatra petratsika dia hoe amerina indray ny asy ny mamalagasy, amelona indray ny ampom-pirenena zay ao am-pony malagasy tsirairay avy. Anazava sy amelona indrindra ny tantarantsika malagasy amin'ny alalan'ny seho atsehatra. Efa fahitany ivelany io zany hoe ny tantara rehetrarehetra n'ireo mpanjaka dia ho jerevantsika ao anatin'ny kianja masoandro. Ho hitatsika eo zany ny fitafin'ny rasoerina, ny fitafin'ny ranavalona faharoa, ny fitafin'ny ranavalona fahatelo sy ny nanamarika ny andro nitondrany sy ny fanjakana. Eto angambany dia manasa kely ny teknisianina sady anazava hoe ohatrohatry ny ahoana moa ny ahitatsika sy ny ametrahantsika an'izay zavatra seho ho hita ao anatin'izay kianja masoandro zay. Ohatran'izao ny zavatra ho hitatsika eo. Ary misy mpijery ohatran'izao. Amelona ny tantara, indrindrindrindra ny seho fiainan'ny mpanjaka ny fandimby, ny afatra napetraka ireo mpanjaka ny fandimby, ny fomba nazahoany ny fahefana, ny fomba fitafiny tamin'izany fotoana izany, ary indrindrindrindra ny fantaran'izy ireo ny fanjakana. Anisan'izany ohatra dia ame ohatra anankiray atsika araka ny hitatsika izao zany dia ny hoe ampiaina sy anazava amin'ny taranaka faramandimby ny tantarantsika mba iraikitra ao am-pony ny zanaky ny vahoaka malagasy hoe ahoana marina moa ny tantara nisy teto amintsika teto. Anisan'izany ohatra dia tamin'ny Andrinampoinimerina nanafatra anjanany lahy dia ilay dama zany izay anikolokoloany andimby azy izay ho lasa mpanjaka taty aoriana ka lasa mpanjaka radama voalohany. Ho hitatsika eo zany inona ny afatra napetraky Andrinampoinimerina, inona ny zavatra fihetsika nataon'ilay dama izay lasa mpanjaka radama, ary inona ny zavatra nataony rehefa lasa mpanjaka izy. Zany ny zavatra natao. Nidinika amin'ny fanaovan'ny Andrinampoinimerina tamin'ireo mpanolotsaina zay avy any Antemoro. Inona ny dinika nataony? Fa maninona ny olona avy any Antemoro no nalain'ny Andrinampoinimerina natao mpanolotsaina? Inona ny tolotsaina nomen'ireo avy any Antemoro azy tamin'izany fotoana izany? Ny fanenjehana Ranavalona voalohany any kristianina teto Madagasikara. Zany no hitatsika ao anatin'ny kianja masoandro. Anisan'izany koa ny fanafian'ireo frantsay anorovana Antananarivo, tsy azo adinoana zany, hitatsika ao anatin'ny kianja masoandro avokoa. Zay le niteneniko hoe tsara ny zavatra nanontanianao, tsy hoe rendrarendra, tsy hoe te hanao zavatra fotsiny, fa tsika mba mandeha makany ivelany mijery ary mba mahafantatra ihany koa hoe ahoana ny ampiainana any taranaka afara mandimby ny tantarantsika. Rehefa vita reny zavatra rehetrarehetra reny, tsy ho adiny ray fotsiny ny olona nitsidika ny rovana Antananarivo, fa mandritra ny tapakandro iray manontolo. Rehefa miala eto Madagasikara ny mpitsidika na isika rehetrarehetra dia anana porte-clé ny lapany manjakamiadana
anana chocolat amin'ny lapan'ny manjakamiadana, anana boky mikasika ny manjakamiadana, anana zavatra mba ho reharehatsika ny tantaratsika. Zay ny zavatra tiatsika atao eto amin'ny firenena fa indrindra ao anatin'ny rova n'Antananarivo io. Ary eto moa miteny dia hoe ny tantara dia tsy ny rova n'Antananarivo ihany fa ny rova rehetra manerana ny Madagasikara efa nanomboka amin'ny ministera, fa eto dia miteny fa ho avozina avokoa raha miasa amin'ireo mpitahiry, ireo mpiambina, ireo mikolokolo, an'izany sy ny toerana ananana ny kolotsaina malagasy avokoa dia hoentitsika hatsaraina avokoa, satria ny tantara tsy teto Antananarivo ihany fa ny tantara dia manerana ny Madagasikara. Zay ny teneniko hoe anampy mba hitaizan'ny taranaka malagasy ity ny tanindrazany, ity ny teniny ary ity ny vakoka, zay nanamarika ny tantara. Andriamatoa misy ihany koa ny mitsikera milaza fa mijoalajoala manakona ny endrika ireo foto-drafitrasa rehetra izay mandrafitra ny rovana Antananarivo, ity kianja masoandro ity. Misy mihitsy ary moa ny milaza fa manakona ny lapan'ny manjakamiadana, asa mitombona ve izay tsikera izay, Andriamatoa Filoha? Ya, araka ny teneninao zany moa zany miora dia hoe tsikera. Ny olona mitsikera matetika tsy mijery mihitsy ny hoe inona marina ny zavatra tena marina. Ny zavatra tiako lazaina dia misy famakafakana lalina natao alohan'ny nanorenana n'io kianja masoandro io. Na io araka ny lazaiko teo ny endriny na ny resaka architecture io zany, na io amin'ny lafiny araka ny fomba, ary indrindraindrindra tsy marina ny filazana ny hoe avo mijoalajoala mihoatra noho ny lapan'ny manjakamiadana. Tsy marina mihitsy zany. Ny zavatra misy dia ny kianja masoandro no anisany raha amin'ny halavana zany no resahana, satria tsy azo atao marina tokoa mantsy no anao foto-drafitrasa mihoatra noho ny lapan'ny manjakamiadana. Ka eto dia manasa ny olona rehetrarehetra mba hijery hoe firy metatra moa zany ny kianja masoandro, dia io hitantsika io fa 9 metatra ny ahavon'ny kianja masoandro, ary ny lapa voalohany teo dia ny lapan'ny besakana, zay hojerevantsika eto fa ny besakana dia 10 metatra sy 30 ny ahavon'ny besakana. Ohatran'izay koa ny lapan'ny manampisoa dia 12 metatra sy 20, ohatran'io hitantsika io. Zany hoe io manampisoa io mbola ho ataontsika fa atsasaky ny ahavon'ny lapan'ny manampisoa ny kianja masoandro. Ary ilay fiangonana eo akaiky izay mbola eto moa ankehitriny dia afaka refesitsika tsara fa 520 metatra. Zany hoe ilay fiangonana mbola avo ny tendrony, avo lavitra noho ny kianja masoandro. Ohatran'izay koa ny tranovola izay mbola ho ataontsika. Ny lapa ny tranovola dia 420 metatra toy izao hitantsika izao. Fa indrindraindrindra moa ny resahanao teo dia hoe ny lapan'ny manjakamiadana, hoe manakina ny lapa manjakamiadana ny kianja masoandro. Tsy atopoko diso izany filaza zany fa hitantsika io fa dia 830 metatra ny ahavon'ny lapan'ny manjakamiadana. Zany hoe ny kianja masoandro dia fohy lavitra satria 9 metatra fotsiny mihoatra n'ireo foto-drafitrasa rehetra misy ao anatin'ny rova n'Antananarivo. Manitikitika ny saiko kely, Andriamatoa Filoha, raha iny akanton'ny foto-drafitrasa nasehonao teo iny ho zakan'ny vahoaka malagasy ve ny tsidika n'io vakoka io? Ya, ny zavatra tsara ho fantaritsika hoe inona moa zany mety retombée économique na ny vokatra mety ho azontsika ao anatin'izay. Jerenareo tsara fa raha apitatsika ny château de Versailles, satria ireo zany no afaka ampitovizana. Ny château de Versailles dia 27 € ny vidirana ao amin'ny château de Versailles. Zany hoe eo amin'ny 100 000 ariary eo zany. 7 millions mpitsidika ny château de Versailles. 7 millions. Zany hoe vola miditra amin'ny château de Versailles 189 millions d'euros isa-taona.
dia marina ny teneninao hoe ho zakan'ny vahoaka malagasy fe dia eto amin'ny teny mihitsy fa efa nydinihana dao zany zavatra rehetrarehetra any satria mijerevantsika amin'ny fahefa-mividin'ny malagasy hoe ny fidiranao zany ho an'ny mpianatra dia 2,000 ariary na 2000 ariary zany ny olon-dehibe na ny teratany malagasy tsotra dia 10,000 ariary fa ny reo abizatany na reo teratany vahiny kosa dia tsy anaiky kosa tsika fa mba mitovy ny vidiny any ivelany mitovy ny vidiny fitsidihana ny château de Versailles zany hoe 27 € na 100,000 ariary no fidirana ho an'ireo vahiny na monina eto a Madagasikara io na avy any ivelany. Ny tiako lazaina dia anisany tena ampidibola ho antsika io, anisany ihany koa ahafahantsika mampiroborobo ny fizahatany ihany koa satria ny mpitsidika andrasantsika dia any amin'ny 3 hetsy any ka hatrany amin'ny 5 hetsy eo amin'ny teny vahiny moa zany eo amin'ny 300,000 à 500,000 eo zany ny olona vinavinaina fa tonga hitsidika an'io rovana Antananarivo io ary miteny amintsika mbola miteny foana fa horeharehantsika malagasy rehefa vita io ary horeharehan'ny malagasy ny olona le manenjika rehetrarehetra reny teny aminareo fa reny ngamba no raisiko daholo moa ny anarany dia omeko fanasana voalohany rehefa vita hoe ndao nareo ndao hijery hoe zao ny zavatra ho atao ka amin'izay fotoan'izay dia miara miteny hoe ratsy ve sa tsara nety ve sa tsy nety fa za dia ampanetrena lehibe no iresahako amintsika fa tsy manao foana tsika ary ampanetrena mihitsy no resahako fa amerina ny ampoma malagasy zay ny zavatra ho atao tsy mety amintsika ny fanenjika eto tsy mety amintsika ny fandrahana eto foana tsy mety amintsika ny tsikera foana satria jerenareo tsara rehefa mitenytsika ny olona rehetrarehetra dia samy resy lahatra fa ilaina amin'ny fahaleovan-tena ara-tsakafo rehefa miteny hoe ndao ary tsika anatratra ny fahaleovan-tena ara-tsakafo dia metraka an'izany tsika ndao anao an'izany any Abamangoky dia misy ny tonga dia mitsivalana tsy mety zany fa maninona anto zao isaky ny misy zavatra atao jerevy tsara zavatra lehibe ty sambantsika teto a Madagasikara no hoe ny rainy malagasy rehetrarehetra inona nampiraintsika malagasy rehetrarehetra sambany dia ny barea na tsy mitovy hevitra politika na tsy mitovy firazanana na tsy mitovy finoana na tsy mitovy saranga dia samy miteny akoa hoe za barea tamin'iza nanampy barea nefany dia fanenjehany ny azonanao no nitenenana hoe fa maninona ny barea nomena vola amina miliara toy izao fa maninona ny barea no nanofana roplanina andeha amonjy fifaninanana tompon-dakan'ny Afrika ao anatiny ny zavatra tiatsika ampisongadina ny Madagasikara rehefa tonga ny barea le olona rehetrarehetra ny tsikera nandefa mesazy merci président fa nety ihany kely nataonao tsy mitovy hevitra aminao fa makasitraka ny zavatra ataonao zany ny zavatra misy zay ny teneniko hoe ao anatin'izao 80 taona manaraka iainantsika ny fiverenan'ny fahaleovan-teny zao efa naveriko mbenimbeny mila miray intsika mila miray saina mila miray fo aoka tsy fanenjika fa aleo ny tombotsoa ambony ny firenena tombotsoa ny be sy ny maro ny soiombonana no tokony après atsika malagasy efa nresahanao natsidika atao ihany moa Andriamatoa mikasika an'ilay hoe fetraikany ara-toekarena ny fisinina fotodrafitrasa vakoka goavana toy ireny toy ny maneran-tany izay mampidi-bola be ihany koa eto moa ny eo anivo ny ortana amin'izao fotoana izao iresaka bebe kokoa ny mikasika izay hoe fetraikany ara-toekarena ny fahavitany rovana Antananarivo. Voalohany teny anga maloha Andriamatoa dia ny fisaorana tamin'ny fanasana
lasa nanonofo be mihitsy moa ny tenako raha nahita n'ilay zavatra natonao nasehoanao teo a ohatra ny any ivelany mihitsy ary mifandraisako ny tenako ary raha ny tombontsoa azo amin'ireny zavatra ireny a dia efa niasanay tao amin'ny ortana satria niaraka nivory tamin'ny ministera moa zay a ary tamin'izany fotoana zany a raha ny isa atotanisa menao hitsidika anazy tena ambony be fa ny anay moa tamin'izany a mbola eo amin'ny 9 aly eo zany no vinavina tamin'izay fotoana zay hoe manomboka mois de juin tsika mandritry ny herintaona dia mety eo amin'ny 9 aly eo amin'izao fotoana amin'izao moa raha ohatra hoe maka olona mpitsidika vakoka zany tsika raha raisitsika fotsiny ny musée des photos eo Andohalo a dia eo amin'ny 3 arivo sy 1 alina mipamangy ka hitako hoe tena isy retombée politique zavatra zay moa raha malala Andriamatoa fa mbola azo atao hoe mbola afaka herintaona 2 taona 3 taona ary efa lasa any lavitra ny saina zany fa izay mpandrara amin'izao fotoana zao fantatrao fa tena anisany voamafy mihitsy zay amin'ity crise sanitaire ty satria raha ohatra raisiko fotsiny a ny vinavina eo amin'ny tsy hoe vinavina fa raha raisiko fotsiny antotanisa eo amin'nday trano fanjim-bahiny ohatra dia 100 ihany mbola afaka miasa amin'izao fotoana zao ary ireo 100 n'ireo a raha ohatra ka eto Antananarivo ny resahana dia eo amin'ny 500 fotsiny no vola maty eo anatin'ray volana raha ohatra kosa ka iraka Madagasikara dia eo amin'ny 400 ihany zany no afaka miasa dia raha ohatra ka ny trano fandriam-bahiny zay zareo ao amin'ny mpiseradi kosa nangita dia tena tsisy asa mihitsy satria hitanao fa tsy maintsy miandro vahiny zareo eo zany mba tiana amafisina kely hoe mba ahoana no mety politika anareo fanjakana amin'ny fiahina andreo mpiara-miasa aminay reo collègue zany ao amin'ny sehatry ny fizahantany satria tena azo atao hoe tena efa loalika ny rambary Andriamatoa ary indrindrandrindra koa hoe ahoana ny politika mialatsina ahoana ny politika mety hitondranareo amin'le resaka fizahantany anatiny satria raha malala fa azo atao hoe crise sanitaire le zavatra mbola tsy fantatritsika misy procédure be be resaka sanitaire na eo amin'ny fidirana amin'ny hôtel zany na eo amin'ny resaka fiaramanidina zany hoe manahoana no anapina zany anapina ny sehatra tsy miankana satria tena maro ny asa miandry kanefa ny aiko mihitsy tsy tonga ny akabetsahanay mety tsy atonga hotsony amin'le fivarotana an'le produit touristique azo atao hoe tena manara-penitra mihitsy satria tena produit touristique produit tena d'attraction tena azo atao hoe tsara reny zavatra reny kanefa raha tsy tonga amin'ireny reo mpiara-miasa aminareo satria sahirana izy amin'izao fotoana zao mety mivarotra fanahana na mety tsy tafavoaka ntsony dia mitady an'izay fanampiana amin'ny mpitondra fanjakana zay misaotra indrindra Andriamatoa ya ao anatin'izao vanim-potoana resantsika zao moa dia miresantsika hoe ao anatin'ny crise maneran-tany mihitsy ny zavatra misy ary tsy misy izay tsy mizaka mivokana ary anisan'izany na ny vahoaka io na ny olon-tsotra io na ny orinasa maro eto amin'ny firenena tsapako satria za koa dia mpandrara ary fantatro mihitsy zay fahasahiranana sedrainy ny mpandrara eto a Madagasikara zay fa zavatra resahanao moa dia eo amin'ny lafin'ny fitsidiana na ny resaka tourisme no zavatra niresahanao teo ny BTP koa teo efa nilaza ihany koa ny zavatra ho ataontsika dia misy plan maromaro tokony ho apetraka fa alohan'ny lazaiko an'le plan aloha dia tsaroko mihitsy mampatsiahy fotsiny satria ao anatin'ny tantarany Madagasikara ihany tsika tamin'ny zaben'ny tanàna dia nanamboatra ny birao anareo eo mikanjan'ny Andohalo satria hoe raha misy mitsidika dia tsy aiza izy noaka information na ny hoe mba ahafahana manoro lalana anazy hoe inona zavatra afaka jidihana sy tokony ho jidihana eto Antananarivo dia zay le nametrahantsika n'le ortana eo amin'io kianjana Andohalo miresaka ihany tsika eto ary alohan'ny amaliko ny zavatra tenenao dia zao teo amin'io toeran'io no fikabarin'ny mpanjaka zay ny teneniko aloha tsika tsy manao ririndasa tsy tsarona fa eo amin'io kianjo io lasa terrain synthétique fanaovana baolina raha tena te-hitana zany tsika tsy miteny hoe tsy mety fa aloha tsy ho faux débat raha te-hitana zany tsika n'ilay zavatra niainana tamin'ny fahiny dia tsy tokony nasiana kianja mihitsy io
io hitantsika io teo no ny kabary ranavalina voalohany ranavalina faharoa nefa ankehitriny izy a efa zavatra be dehibe no eo zany hoe ny be ny tanàna ny fandimby dia nametraka ny anahy moa dia napetraka teo dia nyresaka hoe mba ahafahan'olona birao ny ortanà mba ahafahan'ny guide touristique mba hoe maka guide touristique na miteny hoe inona zavatra afaka tsidihany eto raha misy zany zavatra tsy mety tsy tsikera ho aza satria mandany fotoany zany fa be dehibe raha tena hifikotra amin'ny fomban-drazana sy mifomba sy ny zavatra nisy tentsika tsy tokony nasiana kianja terrain synthétique zany teny Andohalo. Ny amaliko aminao kosa mikasika ny fiatraikany art économique amin'izao valana retina zay iainany zao tontolo zao dia tsapako ary fantatro ny zavatra iainanareo. Ny BTP ngamba ny voalohany ho resahako ny ahafahan'ny fitondram-panjakana manampy ary tsy amin'ny herinandro ity fa amin'ny herinandro aorinan'io satria mbola misy laminasa maro moa ataonay amin'ity herinandro ity dia ampivory ny mpandraharaha malagasy rehetra ny tenako na eo amin'ny lafin'ny fanamboarana atao trano io trano na eo amin'ny fanamboaran-dalana mba ahafahan'ny fitondram-panjakana mameasa mivatana manerana ny Madagasikara mba hampiteraka asa sy tsy hampikatso ny zavatra ho ataon'ny mpisehatra eo anivon'ny BTP. Zay zany ny zavatra ho atao ampivory ary ivorytsika rehetrarehetra. Mila mifampitsinjo amin'izao andro sarotro zao. Mikasika ny reo mpandraharaha maro indray dia tsara ho fantatrareo fa efa nisy ezaka aloha nataon'ny fitondrana. Mety tsy ampy fa efa nisy ezaka. Anisan'izany efa niresahantsika ny hoe mbola tsy fandoavana aloha ny impôt synthétique zay misy fiantraikany maro satria 19 milliards d'ariary ny tsy mirotsaka ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana noho ny fanekenan'izay. Teo ihany koa ny resaka impôt sur le revenu zay mbola tsy nitakina ihany koa satria fantatray fa mijaly ny reo asehatra tsy miankina dia aza loha mihitsy aloha. Teo ihany koa ny hoe ny fomba fandoavana ny hetra maro isan-karazany toy ny TVA, ny IRSA dia efa mifanaraka ihany koa hoe aloha décalena daholo zany atao ahemotra zay eo amin'ny 21 milliards ariary eo eo. Ny tiako lazaina dia zao betsaka zany ao anatin'ny fahasariana antsika ny kitapom-bolam-panjakana tsy miditra amin'ny vola fa miara-miatrika moa tsika ary tsy maintsy ho tafavoaka tsika satria tsy hijanona ao anatin'izao coronavirus zao foana ane fa za efa mahita zavatra hafa rehefa vita ny coronavirus hoe zavatra hoana indray ny tokony iainantsika miaraka. Ankoatran'izay nefa dia fantatro noho ny antsonareo noho ny tebitebinareo noho n'ilay fahasarianana naseho anareo teo hoe mety tsy ho tratranay intsony tsy ho vitanay intsony. Ny sasany miteny hoe zay mbola afaka maritra 3 volana fa raha mihoatra ny 3 volana tsy ho vitanay intsony. Ny sasany efa miteny hoe afaka 2 volana dia efa ho sepitra zay. Dia dikan'izay zany dia amin'ny herinandro avy eo anao drafitrasa hiatrehana ny amehantsika na ny hoe plan multisectoriel d'urgence zany hoe ampivory ireo fikambanana rehetrarehetra mpisehatra eo amin'ny resaka tourisme fizahatany mpisehatra eo amin'ny BTP mpisehatra amin'ny PME PMI sy ny FIFPAMA ny mpisehatra kely rehetrarehetra dia hiaraka hijeritsika hoe inona ny zavatra tokony ho atao mba hoentina anampiana anareo mpandraharaha. Momba izay indrindra Andry Matofiloha misy mpandraharaha ara-toe-karena ihany koa isika eto asa manahoana ny heviny manoloana izay fanambarana nataonao anampiana ireo mpandraharaha ara-toe-karena izay. Misaotra indrindra Andry Matofiloha na amin'ny fitenena Fred Rajonera tompoka avy eo amin'ny orinasa mpanao chocolat fa mitsy ihany ny tenenao hoe izy koa zany ny tablette de chocolat isan'ny rovana ny Manjakamiadana. Tsy izovinanao i Andry Matofiloha ny zavatra mitranga eo amin'ny lafin'ny orinasa. Ankehitriny tsika dia miditra amin'ny fahatelo volan'ny confinement. Tsy dia namokatra loatra zay ary indrindra eo amin'ny lafin'ny arabaritra dia ny ela 500 ny varitra. Nandritra ny 2 volan'izay afaka mbola nandoa ny karaman'ny ireo mpiara-miasa aminay izay kanefa
amin'ny telo vola manaraka zao a dia atahoranay tokoa ny hoe tsy afaka andony zany karaha amin'izany intsony. Zany ny tompony zavatra misy ankehitriny a eo amin'ny lafin'ny orinasa tsy azoviana anareo zany. Ny tianay hoe aroso misosokevitra dia indrindrandrindra ary faly tokoa zay ianao tamin'ny mpiasanao teo hoe ametraka indrindrandrindra ny sotoavina malagasy, ao ny nentim-paharazana ny tradition sy ao koa ny modernité, zavatra lehibe zay. Ary mampatsiahy ny tanàna iray Japon zay izay nay nampiaraka mihitsy izany modernité sy tradition zay. Mananteny zay fa eo amin'ny lafin'ny politika andre tsara izy zavatra zay. Ny zavatra faharoa eo amin'ny lafin'ny industrie indrindrandrindra, nisy lalàna izay efa nivoaka Andriamatoa Filoha tamin'ny taona 7 efa nivoaka izy io volana Desambra, ary ankehitriny a nandritry ny taona taona sy tapany zay a dia efa nanatona ny ministèran'ny industrie, ny varotra sy ny artisanat zahay, efa nisy ny dinihevitra ny dinika fa mbola tsy tompoko, mbola tsy vita ny décret d'application. Miangatainay tompoko indrindrandrindra eo amin'ny lafin'ny industrie mba hisy izay le décret d'application zay, satria io lalàna io a dia ny lalàna voalohany teto amin'ny tany Madagasikara, ny lalàna voalohany momba ny industrie. Misaotra indrindra Andriamatoa Filoha. Misaotra anao tamin'izay faneho-kevitra zay araka ny lazaiko teo dia ady lehibe no atrehantsika ankehitriny, ary misy fiantraikany amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo zany, fa indrindra moa ho anareo mpandraharaha zay mampiasa olona maro dia maro, ary misy fiantraikany ekonomika ihany koa zay araka ny teneninao teo dia tsapako mihitsy hoe 50 isanjato ny vokatra ihany no azo ankehitriny, na ny fidiram-bola ihany koa dia zay. Hojerevako akaiky mikasika an'io décret tamin'ny 17 io ary amin'ny faran'ny herinandro ho avy izao tsika dia isy fivoriana ho atao dia ahafahantsika mimetraka n'le plan multisectoriel d'urgence na le hoe drafitra hiatrehana ny amehana ao anatin'ny olana laloviny tsirairay avy. Zay ny teneniko hoe le drafitra teo zao dia ho apetraka, satria betsaka ihany koa ny zavatra ho apetrakay mikasika ny famoronana asa anampianareo zany mba hizotra amin'ny zavatra tiantsika apetraka eto amin'ny firenena. Fa ny fitondram-panjakana dia eo anilanareo matsapa ny zavatra sidra zay lalovanareo ihany koa, ary tsy maintsy mahita vahaolana miaraka tsika ao anatin'izany sedra sy olana zay atrehan'ny mpandraharaha eto Madagasikara izay. Andriamatoa Filoha, asa na misy anampianao kely farany mialohan'ny amara-paranantsika ny fandarana? Amin'ny ankapobeny aloha dia makahery ny mpitsabo rehetra manerana ny Madagasikara, indrindra fa amin'ireo faritra zay misy an'ity ady lehibe atrehantsika fiadivana amin'ity coronavirus ity. Fa indrindra misaotra amin'ireo mpikaroka rehetra zay noho ny fandavantenan'izy ireo, noho ny fahaizan'izy ireo dia miaraka mijery vahaolana. Ny zavatra atao angambany dia le protocole fahatelo farany ity aloha hazava tsy vaksiny fa fanafody efa fanafody tsindrona zay nahazo ny fankatoavana tamin'ny comité d'éthique araka ny tenen'ny professeur Arsène teo, ary iraha miasa amin'ireo dokotera manam-pahaizana zay manao fikarohana manokana, fa tsika malagasy no mitondra azy, ny docteur avy any docteur Nathan moa ny anarany, avy any États-Unis, zay manana klinika lehibe mitsabo manokana momba ny cancer. Ary rehefa vita somatsara ity coronavirus ity dia efa nanambara hoe anao centre de cancérologie eto Madagasikara, anao formation an'ireo professeur eto mba ho mora kokoa ny mpitsabo amin'izany omba miandana na ny cancer zany. Eo ihany koa ny misy an'ilay docteur anankiray avy any Thaïlande zay nanao fikarohana manokana ihany koa mikasika an'io coronavirus io,
ary le professeur anankiray moa dia lehibe any mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka ao amin'ny université ao Maurice zay miara-miasa akaika amin'ny mpikaroka eto Madagasikara. Masoandro tonga eto amintsika izany zavatra rehetrarehetra zany satria isongadina i Madagasikara, isongadina ny firenentsika. Mino aho rehefa mahomby somatsara izao fikarohana ataontsika izao, ary sambantsika ny voalohany aty amin'ny sud, zay moa nataon'ny zareo azy ny firenena aty amin'ny continent africaine sy aty atsimo no manolotra protocole voalohany idivana amin'izao coronavirus izao. Dia manomboka tsika zany zao zany zavatra rehetrarehetra zany dia horeharehan'ny firenena, horeharehan'ny malagasy ary horeharehan'ny ireo mpikaroka eto Madagasikara. Raha fitinina aloha zany ny fandaharantsika teo indrindra fa ireo fepetra ara-pahasalamana zay raisina mandritra ny 10 andro manaraka araka nambaran'ny filoha teo zany dia mitohy ny couvre-feu aloha manomboka amin'ny 7 alina ka hatramin'ny 4 maraina. Ho an'ny faritra atsinanana dia misy ny fepetra manokana satria mihidy tanteraka ny faritra atsinanana ary mijanona fampianarana rehetra manomboka amin'ny talata ho avy izao. Ho an'ny eto Antananarivo dia alefahana hatramin'ny 3 ora tolakandro ny fisokafan'ireo orinasa na ireo birao-panjakana raha tamin'ny 2 ora tolakandro zany teo aloha manomboka ny talata ho avy izao zany. Ho an'ny faritra Laotra Mangoro dia mitoto ny teo aloha ny fepetra. Ho an'ny faritra Matsiatra ambony kosa dia miverina amin'ny andavanandro ny fiainan'ny mponina ankoatra ny famoriana olona mihoatra ny 50. Andriamatoa Filoha, ny teny amarananao izao fandarana manokana antsika izao. Ya, ny teny amaranako azy dia tantara vaovao no hosoratantsika eto anivon'ny firenena amin'izao 80 taona manaraka niverenany fahaleovan-teny izao. Ny tantara vaovao dia ny ritsika dia mba handroso amin'izay ity nosy malalantsika ity. Iray isika malagasy, iray ny nosy, iray Madagasikara, ka tokony iray feotsika amin'ny fiarovana amin'ny fiandrianam-pirenena. Ny tantara dia fananamarika fa matoatsika resy, matoa tafiditra teto ny mpanjanaka dia nisy firaisana tsikomakomba atao. Ary izay zavatra izay tsy tokony iseho intsony aty aoriana. Ny faharoa manarakaraka izany dia rehefa miverina ny fahaleovan-teny mbola tsy vita tsy miverina taty amintsika tanteraka, zay ny antony nabijoro any taky an'ireo nosy malagasy. Tsy ho vitako rery nefa zany raha tsy miray fo tsika, raha tsy mifametana antsika dia ho zava-poana satria ny filoha no mitarika fa ny vahoaka tokony manaraka azy. Noho izany dia ao anatin'izao fiverenan'ny fahaleovan-teny izao dia raha misy ny faniriana dia hoe mba iray saintsika, iray fo. Ary indramiko ny teny vahiny milaza ny hoe lorsqu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, les ennemis de l'extérieur ne peuvent pas m'atteindre. Raha tokony amin'ny teny gasy dia hoe raha tsy misy ny fahavalo ato anatin'ny firenena, tsy afaka avoantsika sy anendrika antsika mihitsy, tsy ho rendrika tsika ary tsy ho tratra ny fahavalo. Dikan'izay dia raha misy faniriana tia napetraka androany dia tsotra ny teniko ho raiseo ny malagasy ary mba ho tafita amin'izay Madagasikara. Tsotra antsika rehetra. Enary dia mankasitraka anao indrindra Andriamatoa Filoha ny resadresaka tamin'ny vahoaka malagasy tato anatin'ity fandarana manokana ity. Misaotra antsika ihany koa nanatrika izao fandarana izao. Isaorana ihany koa namana Jay avy ao amin'ny Viva Madagasikara fa ny tena isaorana dia ianao tany tokantrano tany nanaraka ity fandarana manokana ity amin'ny manaraka indray samia tsara toko kilasy toko vavy.
tsika araka izany fa somary niavaka araky ny efa voalaza ny fandarana manokana tamin'ity androany ity ny resaka nampitahin'ny filoham-pirenena ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa somary lavalava ary ny bahantoerana ihany koa tamin'ny tapan'ny faharoa taorian'ilay fahatapahana nisy moa zany ny resaka teny amin'ny momba ny rova sy ny momba ny kianja masoandro izay tsisy intsony ny fanampanazavana hoentina mahakasika izay fa dia nazava ny fanazavana nentin'ny filoham-pirenena nazava ihany koa ireo valo teny izay nomeny ho an'ireo nametraka fanontaniana mahakasika izay anjarantsika tsirairay avy no mandray anjarantsika tsirairay avy ihany koa no mandinika ny mahakasika izay raha ny faraparany teo ihany koa dia nisy ny fanazavana izay milaza fa isy ny fionan'ny filoham-pirenena amin'ireo tompona andraikitra rehetra amin'ireo mpandraharaha malagasy tsy ankanavaka ary omena tombony ihany koa ny sehatry ny BTP moa zany mba hiteraka asa mivantana ho iatrehana amin'izao ady amin'ny coronavirus izao fa raha ny zava-dehibe indrindra aloha dia ny tsy maintsy fiatrehana miaraka izay vokatry ny fihiboana vokatry ny fandraisana ny fipetra no ny ameana ara-pahasalamana izay goavana ihany koa ao anatin'izay dia ny fandraisan'ny tsirairay ny fipetra fanarahana tsakany sy andavany ireo fipetra takina rehetra mba tsy hitohizany izay fiparitahan'ny valanaretina izay fa makasika izay hatrany indrindra no hanohitratsika ny fampahalalam-baovao olona 20 indray no voamarina fa mitondra ny coronavirus teto Madagasikara tamin'ity androany ity raha ny tatitra nataon'ny CCO Covid-19 hoe ny vato ny atoandro teo ka ny 12 tamin'ireo taolagnaro teto Antananarivo Toamasina ary Revonimamo nisy ihany koa tao anatin'izay mahatratra 770 araka izany ny nahitana ny tsimokaretina teto Madagasikara atreto ary misy 3 ireo sitrana tamin'ny tatitra tamin'ity androany ity Nela Ranefson. Tamin'ireo fitiliana miisa 170 nataon'ny hôpital Joseph Ravoahangy-Andrianavalona. Olona iray ihany no voamarina fa mitondra ny valanaretina coronavirus. Raha toa ka 12 no hita tamin'ny fitiliana miisa 450 nataon'ny centre d'infectiologie Charles Mérieux. Tamin'ireo tranga vaovao hita androany ireo, 10 no teto Antananarivo, toy ny teny Beravina Itosy, Alakamisy Fenoarivo, Ambatomaro, Apitatafika, Manjakaray, Vontovorona, Atsahavory Alakamisy. Miisa 2 kosa no hita tao Toamasina, tao Morarano, Androndrakely Toamasina Voaloha. Tsy fantatra ankilan'izay ny mombamomba n'ilay 17. Raha ny fitiliana miisa 730 nataon'ny Institut Pasteur de Madagascar, 9 no tranga vaovao hita ka ny 12 tany Tolaniaro. Ary ny ambony kosa no hita teto Antananarivo, Revonimamo ary Toliara. Izany hoe rehefa atambatra izany antsa ny tarehimarikitsika androany dia 20 ny fitambaran'ireo olona izay voatilika nitondra ny tsimokaretina coronavirus izany tamin'ireo 730 ny tiliana atao amin'ny Institut Pasteur, 490 tao amin'ny CICM, 270 atao amin'ny HJRA. Noho izany dia 490 senjato ireo mbola manaraka arahamaso manaraka ny fitsaboana sy 17 izany ny fitambaran'ireo olona efa voatilika mitondra tsimokaretina coronavirus hatramin'ny andohany ity valanaretina ity teto amintsika ary ny 70 dia efa sitrana avokoa satria nisy 3 sitrana vaovao tamin'ity androandroany ity. Ny isan'ireo olona manao forme grave sy ny nodimandry moa izany dia tsy miova, 4 manao forme grave ary 9 no nodimandry. Miisa 173 sy R1 ny total ben'ny fitiliana vita teto Madagasikara nanomboka ny 17 ny volana Martsa hatramin'ny 17 ny volana May. Manoloana izay ady atao amin'ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 izay hatrany dia miaramila miisa 52 indray no nigadona Toamasina io maraina io amin'ireo miaraka amin'ireo fiara tsy mataho-dalana anampy ny ady atao amin'ny tsy faritahan'ny valanaretina raha ny loharanom-baovao azo 50 amin'ireo dia mpitsabo avokoa. Maritra 12 andro ny faharetan'ny iraka hampanaovana ireto miaramila any Toamasina ireto. Miantara Andrianaivo. Efa miantrano any Toamasina ireo andeha tafika hitana miaramila miisa 50 anampy amin'ny fiadiana amin'ny valanaretina coronavirus sy anatevina arana amin'ny fampandriam-pahalemana any an-toerana na izany an-tanan-dehibe
na ihany koa mikasika ny sisin-dranomasina. Nisy 50 amin'izy ireo no miara-mila mpitsabo. Iraka nalefany Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta miaraka amin'ireo tompon'andraikitra ambony eo amin'ny fahasalamana eo amin'ny tafika malagasy. Ny antony dia tsotra dia nandray andraikitra ny fitondram-panjakana. Anatin'izany moa dia fandefasana an'ireo antenne médicale militaire. Izany hoe misy dia misy mpitsabo sy mpitsabo mpanampy misy 50 mahery alefatia natokana manokana hiady anampy antsika aty amin'ny fatra, anampy ny direction régionale de santé, anampy ny vahoaka eto Toamasina amin'ny fiatrehana ny valanaretina coronavirus. Izy ireo zany hijery ambanimbavy ny adolo no zavatra ho jerena ahoana ny fomba fametrahana tsara ny rafitra rehetra mikasika an'izany antenne militaire zany, antenne médicale militaire zany, ambulance firy, aiza mipetraka ireo fitaovana, aiza mipetraka ireo dokotera ahoana. Maritra 12 andro ny faharetany iraka nampanaovina ireto andia miaramila ireto ao Toamasina. Miaramila notsongaina avy any amin'ny faritany enina misy eto Madagasikara izy ireo no tonga ao Toamasina io, izay efa niofana sy ny sahan'andraikitra maro tao Imerintsiatosika. Tsisy resaka politika fa resaka stratégique sy taktika miaramila no nanahirana azy ireo raha ny fanazavana. Manaraka an'izany dia betsaka ihany koa ny fanontaniana misy dia tafika izay nalefa aty misy hoe bataillon multimission izay efa eto Toamasina ankehitriny nanomboka tamin'ny maraina tao dia be ny fanontaniana fatao inona sy ny sisa. Ny antony dia tsotra ihany koa hanampiana ihany koa ny vahoaka ny Toamasina eo amin'ny fanajana ny fepetra rehetra fiarovana amin'ny valanaretina coronavirus ao ambany fitarihan'ny CCO eto Toamasina miaraka amin'ny commandant surgène izay lehibe ny Emofara ihany koa dia sady mitandrona amin'ny filaminana amin'ny ankapobeny. Mpitsabo miaramila miisa 50 araka izany no efa vonona nampy ireo mpitsabo ao amin'ny antenne médico-militaire ao amin'ny CEFTAR Analamaloatra andray ireo cas positif vaovao asymptomatique manomboka amin'ny larobia izao. Toerana izay mahazaka amararatra any amin'ny 200 isa. Izay ny fanamafisana ny fepetra ara-pahasalamana fa tikotiko misy 7 no nahiditra forera tao Toamasina hatrany ho amin'ity androany ity ny tsy fanajana ireo fepetra napetraka no anton'ireo raha ny fanazavana miantara indrinay vao hatrany. Fitaterana ao tampon-tanànan'ny Toamasina renivohitra tukutuka miisa 7 nahiditra forera androany. Ny fanaovana taingim-be sy ny tsy fanajana ny ora fiasana ato anatin'izao fiboany izao no antony nanakiazana ireo tukutuka ireo. Hoentitra ny mpitandro ny filaminana amin'ny fanaraha-maso indrindra amin'izao fety ny Pentecote izao vohatra ny fanazavana. Tsy misy raha teo ny fahafana mivoaka ny trano hanao fitsangatsanganana fankalazana ny alatsinainy Pentecote. Ao anatin'ny fahamehana ara-pahasalamantsika ary mbola mitohy zany amin'izao tsika miteny zao araka ny didim-panjakana. Ny zavatra hita nefa tatoato dia be dia be mandika lalàna indrindrandrindra fa ny fitateram-bahoaka ary izay indrindra no mahatonga mpitandro filaminana mienjana ary manenjana mihitsy ny fampiarana lalàna satria tena manao izay tiany atao ireo tatotra ny vahoaka indrindrandrindra fa ny tukutuka ny cycloposy eto tanànan'ny Toamasina efa nomena alalantsika hiasa hatramin'ny ray tolakandro ary manomboka amin'ray tolakandro dia tokony hiboka daholo ny olona kanefa dia misy manararaotra zay fahazahona miasa zay manao taingim-be efa olona 10 no entin'ny tukutuka anankiray indrindrandrindra fa mitsofoka amin'ireo laksy iny miasa makany amin'ny Ambalamanasy ary misy any région Mangarano iny. Ka noho izany dia nandray fepetra zay nianasa azy ary napiditra forera an'ireo tukutuka rehetra zay manao taingim-be. Ary milaza eto zay fa tsy mivoaka ireo raha tsy afaka 10 andro. Na dia voaloha aza ny sazy mifanandrify amin'izay. Amin'izao voaloha zao dia mbola ny tukutuka tokoa no nataonay. Fa kosa mampitandrina an'ireo mpandeha ihany koa. Fa dia hisy ny fisamborana an'ireo olona izay minia efa fantatra zao fa tsy tokony handeha maro anatin'ny tukutuka iray satria mety misy ny contact mahafaingana ny fitondrany aretina
dia hosoazina ihany koa ary hosamborona. Itoetrany ny fanaraha-maso sotaka izao ary hatra amin'izay tsy manara-dalàna ny sazy raha ny fanazavana hatrany. Zay ny any Tomasina fa ny amin'ny faritra Tsimondrefana kosa dia manana mafy ireo fepetra hiadina amin'ny valanaretina coronavirus ny tompon'andraikitra. No mafisina araka izany ny bara sanitaire miditra sy mivoaka ny faritra efa tonga any an-toerana ihany koa amin'izao fotoana ireo fanomezana sy fanampiana toy ny CVO sy ireo fitaovana ho ampiasain'ny mpitsabo sy ny eo anivon'ny CCO any an-toerana. Ny Lara Naifson. Ho fiadina amin'ny fianaky ny coronavirus any amin'ny faritra Antsimondrefana, anamafy ny barrage sanitaire amin'ny fidirana sy ny fivoahana amin'ny faritra ireo tompon'andraikitra. Nandray fepetra ihany koa ny centre opérationnel any an-toerana amin'ny tsy maintsy hitondran'ny olona rehetra cache-bouche rehefa mivoaka ny trano. Isorohana ny fiparitahan' ilay valanaretina coronavirus, fepetra izay noraisina nanomboka ny talatalasa teo. Misy ny fanaraha-maso ireo fepetra napetraka ka omena sazy ireo olona izay tsy manaja izany. Tokony saro-piaro tsika hiaro amin'ny faritra toy satria matoa olo iaby nanik zao tahilay handeha ho Toliara toy, tahilay hamonjy ny faritra Tsimondrefana dia tsy ataotsika valalanino zao ity ka tsika tompony rotsote azy. Fa de tsika miaro tena manahaka an'izao, mifagnaja manahaka an'io, magnaraky lambina manahaka an'io, ro mahatonga olo magnirina amintsika toy ka mahatonga olo mangalatsy lala mbetimberoa regny. Regny olo mangalatsy lala regny dia magnome toky zahay anareo zay mpanaraka an'izao fandaharana zao fa maro gny nampoly, fa maro gny tazomy ary magnaraky mifagnaraha-maso amin'izao fotoana zao. Ka zay zany ro afahanay magnome toky antsika eto fa zahay solo-tegna anareo dia tsy matory andro, tsy matory alina. Efa nahavoarain'ny CVO sy ireo fitaovana maro samihafa ireo mpitsabo sy ireo mpietsehatra amin'ny ady atao amin'ny coronavirus ao Toliara. Ka ny minisitry ny fanatanjahantena sy ny tanora no sady mpiay ny faritanin'ny Toliara no nisolitena ny fitondram-panjakana nanatitra izany. Lafim-baovao hafa, olona 7 tapitrisa isan-taona maneran-tany no maty vokatry ny fifohana sigara. Raha ny eto Madagasikara manokana mihabetsaka ny tanora mirotsaka amin'izay fifohana sigara izay. Raika amin'ny 30 Mey andro maneran-tany tsy hifohana sigara sy tsy hihinanana parakina ny journée mondiale sans tabac izany. Ho amin'ity taona ity ny fiarovana ny tanora amin'ny paikadin'ny indostria mpamokatra sigara no aloha hevitra nentina nanamarika izany. Aroary ny fanadihadiana. Eto Madagasikara, 80 isan-jaton'ny ankizy any an-tsekoly no mifoka sigara raha nytontanisa ofisialy nivoaka ny taona 2020, ny ena ho 5.7 isan-jato izany ny taona 2020. Amin'izao taona 2020 izao raha ny fanazavana, tsy mbola misy ny antontanisa ofisialy, saingy amin'ny ankapobeny ireo tanora no tena betsaka mifoka sigara. Endrika varotra vaovao be momba ny sigara izay manintona ny tanora no misy amin'izao vanim-potoana izao. Fanampanazavana etiny Ramamonjosoa Ihaja, filoha nasionaly NISA ady amin'ny sigara. Amintsika amin'ny tenin'izao dia misy industria mihitsy mampiasa ny tambazotra. Izay io moa nanomboka tamin'ny confinement antsika amin'izao misy endrika varotra vaovao be zany zao. Satria mandeha le confinement dia manomboka mandeha ny vente en ligne. Mazava ho azy fa ny tanora indrindra no tena trandrahana amin'ireny. Tsika amin'ny tenin'izao dia misy dokam-barotra izay patsiahivina foana fa voarara ny fitondrana misy eto Madagasikara ny dokam-barotra ny sigara sy ny produit mahakasika an'izay. Tsika amin'ny tenin'izao nefa be dia be ny vente en ligne manao dokam-barotra dia milaza mihitsy hoe manao livraison. Dia amintsika amin'ny tenin'izao lasa manana endrika isan-karazany indray koa le izy. Tsy nijanona intsony izy eo amin'ny resaka sigara foana. Fa miditra indray izy amin'ilay ataon'zareo hoe vapotage na hoe cigarette électronique. Izay manomboka mahazo vahana be nefa aza adino fa bazina nicotine. Nicotine izay tena fanitry be mihitsy izay mampiteraka resa be moa izy amin'izao fotoana. Etsy ankilany manoloana ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus, isan'ireo olona sokajiana ho marefo amin'izany raha ny fanazavana ireo olona mifoka sigara. Fanampanazavana etiny Ramamonjosoa Ihaja, filoha nasionaly NISA ady amin'ny sigara. Mifoka sigara dia tsy andarana loatra ny Covid-19, diso tanteraka.
diso tanteraka satria ny olona mpifoka sigara dia tafiditra ao anatin'ny olona marefo asadiny fa ny tratra no asiany sigara voalohany ny tratra nefa azadiny koa fa ny covid-19 a dia ao am'resaka fahaseporana ao amin'ny tratra ny olana voalohany mazava ho azy zany fa dia olona marefo averiko tsara olona marefo amin'ny covid-19 a ny olona mifoka sigara disoina imarindrano zany a ny filazana fa hoe ny olona mifoka sigara dia tsy te andarina loatra ny covid-19 dia manao antso zany zay eto hoe atsaro le sigara raha mbola azo atao raika amin'ny telopolo may andro maneran-tany tsy hifohana sigara sy tsy hinanana paraky na ny journée mondiale sans tabac ho amin'ity taona ity ny fiarovana ny tanora amin'ny paikady ny indostria mpamokatra sigara izay no loha hevitra entina manamarika izany. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany manoloana ny fanambarany filoha amerikana ny fiatoan'ny fiaraha-miasa ny États-Unis sy ny OMS nanao antoavo amin'ity farany ny vondrona Eoropeana mba amerina ny andinika indray mandeha izay fanapa-kevitra izay fanadidiny eo amin'ny sariny France 24. Ray andro taorian'ny fanambaran'ny filoha amerikana ny fiatoan'ny fiaraha-miasa ny États-Unis amin'ny OMS nanao antsoava amin'ity farany vondrona Eoropeana mba amerina andinika izay fanapa-kevitra izay malona ny fiparihan'ny valanaretina covid-19 ilaina hoy ny vondrona Eoropeana ny fiaraha-mienta ny rehetra ny volana aprila satoera tsy ahivana no efa nampiato ny famatsim-bola ataon'ny Amerikana amin'ny OMS i Donald Trump famatsim-bola izay mitetina 54 tapitrisa dolara isan-taona noho ny fitsabahan'ny Chine tanteraka amin'ny fitantana ny Organisation mondiale de la santé raha ny fanazavany. Ny fanambarany Donald Trump izay ampiato ny fiaraha-miasany amin'ny OMS izay mifanindry andalana amin'ny fitombony tranga voamarina ny Amerika Latine izay voasikajo toerana ahitana olavo sy maty betsaka indrindra vokatry ny coronavirus amin'izao raha ny fanambarana nataon'ny OMS. Ny maresaka avy any ivelany iny mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa ary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavao.